vaovao zay ho asolo lay olona banga teo anivon'izany ACC zany ary tokony namoaka areny ACC mba ahafahana manaprofo fa misy izany olona zay notendreniny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika izany pitsopitsondalany zany ka raha feno zany de azo atao ny mametraka andraikitra raha tsy feno zany azo atao ve ny mametraka andraikitra fantanina napetratsika enikajy rakoto manatso satria misavoritaka ny fampiaran-dalana am'ty resaka ity zany indrindrandrindra am'le fiazakazahana zay nanaovana an'lay fametrahana samboady dia nanaovana destitution na fanonganana filohan'ny antenimeran-dolona Razafy Fiarimanana itsika moa sahirina mihitsy iteny eto hoe filohan'ny antenimeran-dolona teo aloha ve sa inona no etsona sahirantsika zany amin'ny resaka lalana daholo mahatonga atsika sahirina eo anoloan'izany rehetrarehetra izany fa apetratsika fotsiny hoe filohan'ny antenimeran-dolona Razafy Fiarimanana ary ny azakazaka io no fanaovana fifidianana taoren'ny fametrahana filohan'ny antenimeran-dolona indray dia niditra tao anatina hoe birao zany ny mpiaramiasa amin'ny lay loholona vao napetraka ireo loholona maro anisa ho anisan'ny foloany zany de amin'ny lalàna misy zavatra maro be zany nga Razafy Fiarimanana moa maly de niteny an'le hoe za de tena tsy ametraka samboady mihitsy amin'ny olona zay velona fa de tena manotsy ny tsinina zany ahoana moa lazaina fa marary saina nefa ametraka samboady za raha teo koa izy dia mahita fa tsy manara-dalàna ity fivoriana ity ary afaka milaza fa tsy marary fa matanjaka tsara ary manao fanamariana ny fahasalamana isa 3 volana amin'ny mahalehibe an'ny androm-panjakana amina mpitsabo mpanjakana zany ahafahana manamarina zay dikan'izay apta fa tsy inapta lay filohan'ny antenimeran-dolona zany ka eo anatrehan'ny lalàna samihafa satria ny solombavam-boaka ny Madagasikara ihany koa misy avalo amin'ny 30 de nanao raiky eto zany ahafahana manao contrôle na constitutionnalité am'lay décret zay niraisin'ny gouvernement tany ampandro fivoriana tsy ara-potoana satria tokony hiaraka tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-boaka ihany koa zany antenimeram-pirenena ka zany rehetrarehetra zany zany mbola tsy azotsika velona hoe milamina ny antenimeran-dolona fa mbola misy krizy amin'ny andriny hafa ihany koa zany enikajy rakoto manatso mbola hitondra lafim-panadihadiana moa zany tsika rehefa kelikely eo fa ny vahiny aloha zany de misy vahiny avy any amin'ny faritany Fianaratsoa de misy vahiny koa eto an-tanàna mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo dia horaisitsika eo daholo zay rehefa aveo sady mandrotsaka ny lafim-baovao samy hafa ihany koa tsika enikajy rakoto manatso zay hanasana tsika ampijery maro be satria maro aminareo mandefa hafatra ty aminay dia mandefa ny vaovao ihany zay arakaraky ny fahazonana sy ny fanamarim-bavao samy hafa izany eny ary melohany andraisantsika vahiny faniro Razafy Manatany te antany kely ny mpanao gazety Siratolo-Janahary ao ambadika ao manahoana ny saritsika efa misy mety hoe vaovao tokony alefa ve ny dernière minute ohatra de ho jerentsika eo ihany zany ao anatin'izay tsy mipetrapetraka ny mpanao gazety re olona satria de miazakazaka ihany koa ny raharaha eny akanjy eny amitsika amteny zao zany de iverenatsika eo zay Andriamatoa Soloniaina Andrenarivo avy any Fianaratsoa no vahintsika eto amin'ny akaviako eto izy am'izao fotoana izao miarabanao Andriamatoa Soloniaina Andrenarivo avelako mihitsy angamby ianao ny teny ny mety lalana politika efa nisy ianao satria izahay eto moa zany de miezaka manome vahana ny solitena avy any amin'ny faritra samihafa tao anatin'izay tapabolana efa nanomboany ty fandarana angaredona ity zay de androany misy zanaky Fianaratsoa tonga eto tsy olotsotra tahaka ny olotsotra rehetra ihany koa nefa fa mpanao politika miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ndao ary ya misaotra indrindra ato aminareo ato amin'ny Kolo TV ny voalohany teny angamba dia ny fisaoranan'Andriamanitra fa raha tsisy zavatra zao na teo aza ny lafiny teknika sy fikarakarana nataonareo dia ilay Andriamanitra no isaorana voalohany natanteraka an'izao marina tokoa fa avy any Fianaratsoa ny tenako ary eto dia mampiseho fa raha ny cursus politique zay naleako dia mba fa be dia be ihany zay raha fa tsy teny aho amin'ireo candidat reo dia nefa nisy membre cabinet niaraka tamiko tamin'ny fotoan'androny mpanetretena no ilazako an'izany eto dia ny zanaky Ratsirahonana Lala Ray aman-dreny
niarak'izay a tany amin'ny taona 4 teo a tao amin'ny kapinetra ny commerce international. Ny tena nahafantaran'olona koa be dia be a raha ny fianarantsoa sady manao kopakopa-tanana aho a anona directeur gestion de la villa tamin'izay fotoanandro zay. Mahatsaro an'izay daholo angaminareo a ary zay no tsy adinoiko a ary tsy anadino anareo koa ary Jerusalema. Maro na fa miazakazaka tokoa ny zavatra ndraharaha politika amin'izao fotoana izao. Tena miazakazaka. Ary eto dia misaotra sy makahira anareo mpanao gazety ahako. Niza na any amin'ny hoe mpanohitra io satria misy fotoana koa indraindray nareo tratran'izay hoe mpanao gazety ny tsy mpanohitra ka mpanao gazety mpanohitra fa tena misy namana zao fa hitako eto aketo tena misotro rano. Ary raha mbola azontsika tao meo rano reto mpanao gazety reto fa za indraindray teny hoe raha mbola misy zanaka any ka mba mieritreritra anao mpanao gazety dia aleo mba mandinika tsara fa enjana ny asan'ny fanaovana gazety. Reto dia makahery manokana ilay namana mpanao gazety teo zay mampita vaovao satria na mpanohitra anao na mpanohitra ianareo mpanao gazety na hitana ny vaovao ahafantarana eky izy ny zavatra mitena misy. Mamparely moa le izy satria fitaovana zay entina miasa tokoa no very. Ny rarena moa zany zao dia mba ahitana an'izay satria salama fomba fiteneniny hoe iny mbola mba hamelomany ny vady aman-janany. Ny faharoa lehibe na dia atao hoe amin'ny ankilany ihany aza ny fifaliana dia miaraba manokana ny vady aman-janaky ny SGNT meto aho zay lazay koa tsy zato isan-jato sy ireo namana rehetrarehetra zay androany moa zany vao nivoaka le izy fa mba eritreretintsika zany hoe tao anatina raha mandainga ve tsy efa 12 andro zay tsy teo akaiky ny vady aman-janaka zany zokray aman-dreny zany ka dia miaraba azy manokana na dia atao mbola ady lavitra sarotra ny aviny. Zay ngamba ny atao hoe teny kely sady fohy aloha tamin'ny zavatra mba iniainako. Inona moa zany tena ny antony nahatongavako eto? Ny antony nahatongavako eto plasy toboky vavy misy ireo kandida raiky amin'ny folo zay azo lazaina tsy teo amin'ny tantarantsika Madagasikara mbola tsy nisy an'izany hoe kandida raiky tena samy hafa foto-kevitra. Azo lazaina mihitsy aza fa tena niady ireo amin'ny fomba fiteny hoe tsy ady totondry akory fa raha ny foto-kevitra. Nefa inona ny zavatra lehibe amin'izy ireo efa mijery sahady no avy ny taranaka raha-pitso. Za raha nilaza an'izay cursus politique keliko teo zay dia efa mieritreritra hoe ampy izay natao zay raha tsy teny 2002 ahako 2009 fa mahatsapa ho tompona raiky ihany koa ary ninona trano tantara tsy mba ilaza amin'ny namana, tsy mba ilaza amin'ireo mpiray-tam-po, tsy mba ilaza amin'ireo malagasy mitovy amiko fa tena ao anaty fotoana sarotra dia sarotra misy ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Zaho moa indraindray rehefa tena foeziko le resaka ka tsy te hifamaly amin'olona loatra dia hoe mamela ny eliny fa tsy fantantsony izay ataony. Raha nijery ahako iny zavatra nitranga tao amin'iny teny ampasapito iny misy ankizy asa raha mandainga avy hoe 14-15 ans izy fijeriko ny ankizy iny mety tsy manaraka tao anaty bisy jereny tsara ahako. Raha tena mijery an'igny za mialatsiny ankizy moa zany fa tsy ataoko hoe zazatsony tanore fa ngamba tsy mihoatra ny 7-10 taona teo le ankizy. Za mino aho fa mety tany amin'ny côté misy an'ny député Raoldina reny. Za mino an'izany teo. Mety tezitra tokoa izy mahita ny hoe reny ihany ny olony kandida raiky 10. Fa zao nefa ny zavatra misy rehefa nahita ny fomba firesaky n'ilay tanora aho dia mahatsiaro menatra antsika olon-dehibe, mahatsiaro mena fa tena mifoa ary tsy azo eritreretiny hoe tena tao am-pony. Raha mba tsy ilazana zany hoe ohatran'ny kitihana bouton raha ohatra zay ny ilazana azy dia zao no teneninao fa tena mahatsapa hoe efa misy tanora azo eritreretina ty Madagasikara ty ary izay ny sorona n'ireo ray aman-dreny raiky 10 kandida zay fantatsika tsara fa nareo lahy dia tongotra alehan'izy ireo dia tsy azo eritreretina hahavita an'izany fa tena fitiavana ilay tanindrazony ombonana. Noho izany fantatsika tsara ny problème ara-sosialy eto amin'ity firenena ity. Tena mahatsaro aho ho tompona ndraiky toy za tamin'ny lalana izay nombako fa sahirana zay efa tsy fiteny intsony fa mijaly ny malagasy. Izao tsika mbola misy vilany, mbola misy ny sotro fa après n'izao tsy hita ho vilany io sady tsy hita ny sotro fa dia baibay razana malala. Ka dia hoy zao mbola tsy taritsika ndao re akahery, ndao anatevina ny tolon'ireo kandida raiky 12, ndao tsika anatevina fa
mety manana ny olona ianao antoananao amreo candidat reo fa ny zava-dehibe aloha zany de miray iny izy rika amin'ny folo mianadahy ray aman-dreny reo a mahafantatra ny ataony a fa tsy hitarika atsika any amin'ny lalana sy tokony izy ireo a fa hitarika atsika amin'ny fanavotany ty tanindrazany ty eo moa zao ny vaovao nalefinareo taony momba ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena izy moa zany fa le navoaka ny entana izy tsika teo filohan'ny anteneran-dolo Hermanina zay le izy zany lasainy teo zay fa tena mampalahelo raha olona salamireny ary olona tena mba mahay lalàna sady ao anatiny atao fahaizan-dalàna de navoaka moa zany ny entana isitsika teo ary marina ny azy amin'ny maray aman-dreny sarotra ho aty koa manaraka ny tenin'ny mpanao gazety teo ny hoe le teo aloha ve sa le vaovao sarotra be zany zao na za tsy afaka hiteny hoe le teo aloha satria na izy tsy nanome tsodrano ary mampalahelo teo koa zany atao hoe voa amin'ny ara-tsaina zany iny de fa tena mialatsiny na manao mpanao gazety fa atao hoe fanompana zany fa de manana toky lehibe moa zany ny ray aman-dreny Razafy Mahefa fa tony ny lehilahy kanefa za mino fa misy fiatraikany ihany reny amin'ny fahasalamany eto koa mbola mamerina tamin'ny vaovao zay mba fantatra fa tena lehibe ny fanambarana nataony eveka reny zany hoe na tiana na tsy tiana zany zava-misy eto Madagasikara de mikorotana tanteraky Madagasikara zany io zao tsisy tsony stabilité eto Madagasikara ka zao misy tompona andraikitra eto zay milaza ho tompona andraikitra fa avelao hamoaka ny heviny manokana avelao aza sina fitiavana ila samihafa fa omeo afana mamoaka ny heviny ireo candidat reo satria anisa matony keny lalàna izy reo fa tafiditra ao anatin'ny candidat 120 3 zay milatraka za moa tsy hanonona ny anankiroa fa le roa satria tsy de fomba koa ny manaratsy fa ny zava-dehibe de ny hoe manoana atsika hanaraka tanteraka zay baiko omen'ireo candidat 120 reo Andriamato Solofinena Andrianarivo ny fanontaniako zany de hoe nisy ray aman-dreny avy any amin'iny faritra iny ao anivon'ny vondrona Iopara moa no misy azy amin'izao fotoana zao nilaza tamin'ny kabary ndray mandeha natao hoe tsisy tsony ny asan-dahalo tsisy tsony ny alatromby any amin'ny faritsy Fianarantsoa manodidina hoe milamina ny hena le voambolana moa zany de hoe tena hoe milamina ka te isitananao iresaka le sosialy sy le vahoaka hoe aiza tokoa moa zany ny situation am'izao fotoana zao am'izay lafin'izay satria tena mikaikaiky saika manerana ny nosy na enona an'izay tena mikaikaiky ny olona miresaka tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa misaotra ny namana mpanao gazety fantanianao zay sarobaliana fa ovaliako ihany za tsy teniny anara le olona tenenao fa fantatra tsara ary na mpianatra politika tokoa zany ary mbola malaza an'izany aho fa eto de miteny raha misy ny atao filaminana zany de ny any an-danitra angamba ny atao mila aminy paradisa fandriam-pahalemana zany raha ifaritsy oto matsiatra iny mampalahelo raha tsy teny fotsika ny tantarany tranga farany tany Vohibato nisy resaka hoe 4-4 raha hitatsika de ny finoana ny tany mety hoe tantara taloha iny fa mba ilazako atsika zany fa noho n'inona ny olona voalohany aloha zany efa tsy matokontsony ny olona hoe tia mpitandro filaminana tia ny fitsarana ary eto de isorako ny député ny Vohibato sy nandray ny andraikitra tokoa fantatsika tamin'iny fa de tena raha izay tantara zay maty tantara nisy ary analanareo mino fa manalana zany koa nareo tao amin'ny Cool TV ka raha iteny ianao hoe milamina ny any aminareo any de ny amaleko azy de ny hoe any an-danitra ihany misy ny paradisa fa de anisany ao anatin'ny faritsy Madagasikara i Otomatsiatra i Vohibato Lalangina sy ny sisa ny Sandra fa de tsisy filaminana am'izany toerana zany namana mpanao gazety zay angamba ny amaleko eny ary teninao farany manoloana ny hotoyan'ny hetsika raha pitso ataon'ny collectif de candidat ho an'ny ireo mpiray-tandrazana amintsika avy any amin'ny faritra maro samihafa misaotra ny namana mpanao gazety misaotra moa de atolotra foana satria zay ngamba ny fahalalam-pomba tena tsara indrindra ny teny koa dia zao nataoko atsika indrindra ny namana ny Fianarantsoa ianareo namana rehetrarehetra makahery anareo aho amin'izay zavatra ataonareo any ary za akory tsy oloniza hoe zany tena izy indrindra fa mampita amin'ireo namana mpiara-mitolona raiso ny faneva mahazo matoky ianareo
fa ty tolo ty dia tsy maintsy voaka ho mpandresy satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana manome toky a ireo kandida raiky amby folo fa hitondro am'izao a ampilaminana tanteraka zany hoe raha mbola azo atao raha mbola azo atao dia tsisy raha latsaka hitranga izany ary tadiditsika tsara raha mbola atao am'izay taona ny teneniko hoe taona sy roa arivo sy ny sivy sy roa arivo ngamba mbola mba vitsivitsika nahafantarana zany hoe misy kandida zao am'izao fotoana zao ireo milatsaka misy moa nandeha ny velany no nyratra nahazo azy misy moa zany a mbola isaonan'Andriamanitra fa voa teo amin'ny tongony a misy voa tany amin'ny lamosiny a sy ny masina ngamba izy raha tsy diso aho a nefa dia mbola miatrika tonga eo a ary a makairy an'izy ireo zay a mba hanana ny fahasalamany a ho tahin'Andriamanitra izy ireo tanteraka ny adidy zay napetraka taminy a ho dia miantso atsika aho miantso atsika raha ito Antananarivo a na Antananarivo any amin'ny faritra rehetra zay mahazo an'izao onjam-peo zao a fa tolona dia mitoy a ary tsy maintsy voaka mpandresy ho tahin'Andriamanitra misaotra an'ireo mpanao gazety toko makasiraka indrindra avy mato solonena Andrinarivo vahiny teto amin'ny fandarana tamin'ity atoandro ty misy sary faneho-kevitra avy any amin'iny faritra andro iny a rehefa avy nandray an'izay zanaky fianaratsoa zay tsika tao anatin'ny faneho-kevitra dia ho any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny ao anatin'ity faneho-kevitra ity ihany koa namana mpanao gazety sy Ratolo Janahary raha afaka manome top ianao a ok eny ary ndao aroarahantsika avy hatrany ny antsiprian'izay Anambarana manoloana mitadara misy eto amin'ny firenena zahay solotena manoana amin'ny collectif de candidat eto amin'ny faritra Androy dia manao izao fanambarana izao voalohany manoana tanteraka nihetsika tariny ireo candidat iraika ambin'ny folo zay mitaky ny fanatanterahana fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra faharoa ravao ny HCC ka atsangano ny CES cour électoral spécial hitsara ny fifidianana fahatelo ovay ny seni ary asio solotena nireo candidat iraika ambin'ny folo fahaefatra ravao ny gouvernemanta misy ankehitriny zay tsy ara-dalàna fahadimy araho sy ampihao ny voalazany lalam-panorenana mba hampisy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena fahaenina takina ny famerenana ny filoha mpisolo-toerana amin'ny Andriamatoa filohan'ny olona araka ny voalazany lalam-panorenana fahafito tsy ekena ny fitondran'ny vazaha any Madagasikara ambaranay etoany fa leo ny fitaka sy lainga miverimberina atao amin'ny vahoaka ny Androy tsy hanao politika intsony aho raha tsy vita ny RN13 tsy vita tokoa izany ankehitriny lazaina fa mandeha ny fitarihana ny ranony itako aty ambovombe Androy kanefa tsy misy asa mandeha momba an'izany lazaina ihany koa fa hasiana helikoptera ny aty Androy hiadivana sy hamongorana ny asam-bahary na ny rekotro tsy tanteraka nefa izany ankoatra ireo kobaka ambava sy langa tsara lahatra izay tsy votanisa eto natao teto ambovombe Androy fa 12 oktobra taona 2024 manatsonia ny solitenan'ireo candidat iraika ambin'ny folo eny ary zay ny fanambarana avy any amin'ny ilany atsimo ny Madagasikara moa zany a nandray vahintsika avy fianaratsoa dia nitoy-nakanonakany a dia tany amin'ny tapany atsimo tany Androy a ny solotenan'ireo anivo ny collectif de candidat moa zany no niaraka tamintsika teo a nanao an'izay faneho-kevitra izy ireo izay vahintsika manaraka namana tena fantatra mpanao gazety loatra ary namana ihany koa
eo amin'ny lafiny serasera olomboafidy to Tananarivo renivohitra ihany koa ankilan'izay mpitarika fikambanana maro samihafa vehivavy mihetsiketsika vitsivitsy ny vehivavy niakatra teto anivon'ny Angaredona tamin'ity hatramin'ny tao anatin'izay 2010 andro zay fa mety hitombo amin'izay maromaro izy manomboka izao raha matoa Clémence Raharinirinina miarahaba anao tonga izao eto plateau antsika. Ya miarahaba anao namana Enikazy Rakotomanatsoa miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny Angaredona amin'ny tolakandro ity. Araka izany tonga nareo dia alay-panahy hiresaka momba n'Antananarivo renivohitra fa tsy izay fa aleo aloha ianao Clémence hosintomiko any amin'ny actualité satria izay no isan'ny nanamarika ny fahitanao ny zava-nitranga teny Pasapito tamin'ity androany ity ianao koa hitako tamin'ny sary teny Anosy androany maraina ny zava-nitranga teny ihany koa aorinan'izay dia mazava ho azy moa ny mikasika ny raharaha satria hitako amin'izao zany fa tena hoe misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana Angaredona miantso antsika vehivavy andraindraikitra satria raha zao tolona izao no aomby dia isika vehivavy tokony ho isan'ny hitondra ny anjara birisika be dia be ao anatin'izay tokony tokony ho sahijoro ao anatin'ilay izy. Ianao hoe momba ny tranganisy teny Pasapito manokana maka hery aloha namana mpanao gazety Toko Rafalimanana satria raha ny zavatra tantarainy moa zany any anatin'ny tapajora tserasera dia hoe noendany fa nalaina ankeriny teny aminy zany ny findayany nalain'ireo nambara no mpiaradia amin'ny député Raolodinina ary dia tsy naverina tany aminy moa zany na dia hoe nisy aza mifangatahana hoe avereno ilay telefona dia ny zavatra misy zany tao anatin'izay fangalana n'ilay finday izay dia avy hatrany dia novaina ny photo de profil sy ny photo de couverture n'ilay telefona ao amin'ny Facebook moa zany ao Tambajora Tserasera dia zay zany ny zavatra nitranga tamin'ny namana Toko Rafalimanana izay mpanao gazety Tia Tanindrazana dia maka hery anazy ao anatin'izay zavatra izay fa ny tena tiany haviana dia hoe azontsika sary amin'izay fa mitovitovy amin'izay ilay fomba fanao ary ahitana taratra ilay hoe raha misy no milaza hoe iza ny mpanakorotana vavolombelon'ny mpiasa ny bainga reny zany hita sary hitany anaty rakitsary rehetrarehetra any fa dia misy an'ireo andian'olona manao akanjo volomboasary avy hatrany dia manakorotana an'ireo olona izay manao dia be ampilaminana ao anatin'izay ary resaka Pasapito isika ny tenako aloha zany tsy pihako tsara eto satria misy manontany koa est-ce Clémence atao tsy hita matoa Clémence aloha tsy hita eny Kianja dia satria ny tenako dia mbola tratran'ilay hoe sursis heritaona zany hoe ary hetsika fitariana olona ihany koa no nahavoasazy tamin'izany fotoana dia zay zany no antony tsy ahitana ny tenako eny Kianja fa raha ny faniriko sy ny sitrapoko dia efa teny Kianja nanomboka hatramin'ny Andohany ity tolon'ny candidat 2010 ho an'ny fampanajana ny tantandalana ity ny tenako dia zay zany aloha tiako tsy pihana fa na izany na tsy zany ny vadiko sy ireo mpiaraka fikambanana amiko satria anao tena mpitarika fikambanana dia eny Kianja isan'andro midina miaraka amintsika rehetra ao anatin'izay tolona ho amin'izay fitakiana fifidianana madio mangarahara izay resahako teo ilay hoe efa hita taratra ilay fomba fanao ary zay indrindra no iresahako an'ilay hoe ny toerana sy eny Kianja eny ny ekipanay dia omaly zao zareo raha teny ny faritra Pasika iny dia nanao tatitra ny amin'ny hoe efa misy andian'olona mihitsy niazakazaka nanomboka hatreny amin'ny Jovena teny Pasika mandrapatonga taty amin'ny toerana izay nisarahana tetỳ Antanimena dia iny moa ny raha antsika nahita tamin'ny vaovao sy ny fampahalalam-baovao sy tamin'ny Tambajotran Tserasera hoe nisy fotoana zany rehefa tonga teny manodididina natao madinika teny dia teo amin'izay niorakoraka miaraka amin'ny zaza mambehivavy sy ny sisa mitondra n'ilay sarin'ilay filoha teo aloha dia manao an'izay fanakorotana an'izay ka amafisiko foana ilay andresahako teo hoe raha misy ny mpanakorotana raha misy ny zalazaina fa mpanakorotana dia raha antsika mahita eto hoe iza ilay manakorotana mitsofoka ny anatin'ilay diabe sy tsy mahazaka n'ilay fiarahamientan'ny vahoaka amin'ilay manao diabe manao akanjo fotsy dia ireny hitatsika ireny zany fa
ry zareo a volomboasary no tena tsy mahazaka le izy a ary de manakorotana ao anatin'izay. Teo koa zao nisy vaovao nalaza be any amin'ny tambazotra Serasera na manahenika-aza misy tovavy mitaraina ny amin'ny hoe mandeha bus izy a de misy an'le hoe miorakoroka fa manao hetsika moa zany satria hoe propagande zao a dia ianao rehefa manao propagande koa le démocratie io ne na ny mpanao diabe ara misy miorakoroka fa mipetraka tsara le hoe tsika tsy miditra any anaty le provocation e ka ianao raha ohatra hoe misy miorakoroka mety misy miteny hoe zay kosa tsy mila ny zavatra tonao mila mahazaka an'izay ianao de tsy tokony andeha io tonga de hoe apprécier-na le olona hoe tonga de petao io na ratrao io na ohatr'izany a na ny mpiditra totombro te amin'ny varavarana taxi be ka zay mihitsy a de zavatra ohatran'ireny zany ity tambajotra Serasera ity aloha zay ngamba ny mety tsy de tena hoe mampitovy ny tranga tamin'ny 2024 sy ity taona de 2024 ity a de ny hoe amin'ity taona ity zany nanomboka efa elaela zay dia tombony lehibe ny fisiany zay tambajotra Serasera izay a isian'ilay hoe vaovao milatsaka avy hatrany ohatranareo tamin'ny angaretana zao a dia eo de hita daholo ny zavatra rehetrarehetra ka tsisy afaka andaingana mihitsy hoe antsy zao no marina ary mampalahelo ao anatin'izay de zao hoe mahenoeny ihany an'ilay tatitra moa zany any amin'ny tambajotra hoe zao indray ny tenenindry zareo any ampanaovana propagande any a de mampalahelo ao anatin'ilay izy de zareo indray no hitako tamin'ny lohatenin'ny gazetiny-zareo androany zareo indray no miseho manara-dalàna resantsika eo moa le zavatra nitranga tery amin'ny anteny Merandoholona omaly a fa de reny ny atao hoe barofo reny ny atao hoe tena hoe mialatsiny indrana ny teny ny candidat Ihajo Andrianenarively fa tena hoe fomba fisainana Jilamboto reny zavatra fantika an-dalàna tsy roa matany zavatra mitranga tahaka reny. Ao anatin'ilay lojika foana tsika Clémence moa zany rehefa tafahoana ohatran'izao tsika izay zatra mety hoe mitondra fanazavana sy manao famakafakana amin'ny haino aman-jery tahaka izao te hisintona ihany zany a manararoatra ihany koa hoe eto ianao anontaniko ny zava-nitranga teny Anosy ihany koa tamin'ity maraina ity teny amin'ny fitsarana teny zahay moa bloqué teto a ianao angamba mety naheno ve ny loham-piapangana nitoriana ny filohan'ny sekretera jeneraly ny tim mety nisy fanazavana ve tena inona zany no niazonana azy 20 andro nanahoana ny zava-nitranga teny izy moa rehefa voanivoaka avy teo amin'ny fitsarana dia efa be deaibe le niandry zany moa zany teny amin'ny couloir dia tsy navoaka taty amin'ny varavarana principal izy fa navoaka tary ambadika tary zany namoahana ny SG dia tsy de afaka hoe za moa zany niala teny mbola tsy nisy tena hoe fanazavana mikasika an'izay fa ny hitako teny toerana de hoe tsy navela mihitsy aloha no sakanana tena tamin'ny fomba rehetra tsy navela niatrika zany any amin'le isy ny fampanoavana afahana zany hoe manotrina anazy zany ary sahirana be mihitsy zany ireo izay hoe naniry ary ataoko ngambany hoe zaharery raha ngambany tena hoe afaka niditra teny nanana ny batitra moa zany mazava loatra fa tena sarotra be zany nidira tena ampanao gazety raha tena sahirana mihitsy tao anatin'izay tranga izay ny hita ihany koa teny toerana de hoe vetivety ihany lay nanatanterahana lay fotoana niatrehan'ny teo amin'ny fampanoavana tsy tena naharitra dia vetivety ihany koa moa izy de nivoaka dia avy hatrany dia efa teny tanana ilay placement sous contrôle judiciaire moa zany lay taratasy manamarina ny fametrahana anazy eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana raha ny fanazavana ny teneniny de hoe hatramin'ny 30 oktobra no isiny izay fametrahana anazy eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana izay aloha zany ny vaovao afaka hoetiko satria nandeha niatrika tao tsy aika hiatrika ny mpanaradia tao amin'ny couloir izy de avy hatrany de nisotomony zareo miverina de tsy aiko hoe taiza no voany secrétaire général hoe nirava ohatrany hoe nirava fotsy zao sous contrôle judiciaire sous contrôle judiciaire zay zany aloha nanontany anazy ihany aloha hoe ianao ve afaka miteny afaka miresaka sy ny sisa de nilaza izy hoe afaka miteny afaka miresaka zany hoe afaka maneho hevitra ny sariny ato niverina nipetraka teny amin'le béton sary ny voaefatra minitra teny amin'le béton teny Analakely secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara Renandre Masinoro no teo amin'le toerana samborana azy mihitsy tia publication any voila na izana tsy zany marina tokoa io zao ny sary de tena hoe teo tokoa ny samborana azy ary zay le mahavarina ao anatin'le fomba fiasan'le mpanatanteraka baiko moa zany raha zay ny azy ilasana anazy olona mipetraka fotsiny tsy nanao ninina ty zany olona mipetraka fotsiny tsy manao ninina tsy hoe ny zavatra teny tanany tsy hoe
tsy hoe nisy andian'olona ihany miaraka taminy sanatria vovava fa dia olona mipetraka fotsiny dia teo dia nosamborona dia io moa zany zay aloha zany tsy fantatra no toyany fa ino moa zany hoe placé sous contrôle judiciaire izy a io hitantsika eo ny zavatra hotoyany zany rehetrarehetra zany fa na izanaty zany tao anatin'ity fitondrany ity aloha ngamba ny tsara iverenana kely ry izy mirahalahy dia hoe be dia be izay nahita faisana zany tao anatin'ity fitondrana ity ary raha zay placement sous contrôle judiciaire izay efa tena tsy voaisa tsony angambany raha izay hoe olona nosamborona tsy aradrariny placena sous contrôle judiciaire tsy aradrarina tao anatin'izay teny toerana zao teny amin'ny fitsarana dia mifanena tamin'ny fotsitsotsy ny tenako satria izy mbola manao contrôle judiciaire ihany keo ary afafantarantsika ihany keo fa amin'ny zoma heriny androany koa izy zany no miakatra fitsarana ny kany fotsitsotsy dia hitantsika hoe anahoana hoe fitariana miaramila ikiomy izay zany no antony nanambarany tamiko anenjehana anazy dia hitantsika eo fa zay zany le fomba iainana fomba fiainana tao anatin'ity fitondrana ity ka fantaniana nao apetraka hoe mbola atraizany fetra mbola eketsika ve ny toizany zao mandritra ny 5 taona manaraka indray ho atsika zay mbola tsy niarana zany fa ho anay zay efa niarana zany aloha zany dia tena hoe tena tofoka tena leo araka le nambarany ireo nanao fa nihokevitra tamin'ny vidéo teo Clémence Rarinirina raha ny fitadidiako fa eo ianao anamarina na andiso to intsivy ianao no nisy nitory niakatra fitsarana dia nisy fisamborana anao ihany koa le nitondra ny fikambanana FTR na ny fikambanana taxi Antananarivo renivohitra le niainga tetsy mena be akoron-drano dia teto amin'ny Henri Fraise moa ianao le mibataina le tsy mipetany tongotra tamin'izay nanidina mihitsy dia voahity teny amin'ny brigade de recherche teny fiadanana ianao betsaka no nisesy tamin'izay tranga zay ho anao manokana amina tranga tahaka izany tranga tahaka ireny nanana expérience be anao zany tao anatin'izay 5 nalatsaka zay ny fitsarana na fitoriana fitsarana ianao koa nandefa fitoriana tsisy valiny hatramin'izao zany rehetrarehetra zany ve mampitrotra ny Clémence zany ary mahatonga le leo tena leo ary anisany hoe na tsy tonga eny akanjara miaraka amin'ireo olo-pirenena manao akanjo fotsy hita ihany keo no mitolona tambajotra sosialy Clémence Rarinirina ya ary eto ako mikasika an'izay resako zay raha manafanira zafy tena midera ny fanambarana aloha zay nataon'ny syndicat ny mpitsara satria ny syndicat ny mpitsara raha nao fanambarana farany teo dia niteny izy hoe olana politika dia aleo fa olana politika no hojerena mifanjaika amin'izay ary mbola namafisindry zareo ary efa impirimpiry miteny an'izay ny syndicat ny mpitsara ny amin'ny hoe miantso ny mpitsara mba tsy anaiky tsindry samihafa avy amin'ireo izay mety mpanao an'izany dia isorako be dia be ny syndicat ampitsara aloha zany mikasika an'izay zavatra izay marina tokoa tao anatin'izay 5 taona izay efa taona angamba satria tao anatin'ity mandana mpanolontsaina ity tena niarana an'izay ny sedrana an'izay fitoritoriana maro samihafa izay na manafanira zafy dia niainana le izy ary tena tsy mora ary ny fijeriko azy manokana dia tena hoe neny lezandary moa zany zay foana ny ambarany rehefa tonga eny amin'ny toerana izay tazonany anao ianao hoe any anay ne baiko fotsiny ny zavatra tanterahanay fa le baiko zany dia efa mazava hoe rehefa tonga eny zany ireo mpitandro filaminana ireo dia efa zay mihitsy hoe sambory ihany satria raha za manokana zao raha ny tokony ho izy tsy tokony ho zaharaka ny tenenina raha mihitsy no bataina farafaratsy fa tokony mba hoe le lehilahy be niaraka taminay fa dia zay le izy hoe le mpitarika zany dia zay no niaran'izany ary tsy indray mandeha fa imbe dia be niatrika ny fitsarana io placé sous contrôle judiciaire efa indroa niatrika an'izany fikarana moa ty teny amin'ny juge d'instruction amby 12 ralina sy ny sisa niainan'izany ary zany indrindra no itenenako ary anamafisako hoe ampy kosa zay tena ampy zay fa raha mbola ireo no tafaverina eo
mety tsy ho zatsy ndray, mety tsy ho SGR-na, mety tsy ho fotsitsotsi, mety tsy ho nambinina raha hery mampianina fa mety tsy mahery lanto mandeha, mety tsy ho Doris Rakotsamela, mety ho iza ndray, zay le fantahina misy baraingo be dia be hoe iza ndray eo am'lay andimbo ny toerana eny na sanatria vovava mety bola ho iza ihany ve, ary zany indrindra no antony mahatonga anay mijoro am'izao fotoana zao satria nyteny ianao namana faniry hoe masamijoro, tena tsy maintsy mijoro manoloana an'izany satria tsy te hiaina ny zavatra ohatry ny iainana atao anatin'izay efa taona izay na io amin'ny resaka amin'ny mampanolo-tsaina ny amin'ny hoe fahasahiana mijoro no mitoroka ny zavatra tsy mety na io amin'ny maha-olo-pirenena miaina ny zavatra iainana izy ave dia délestage zao tamin'ny lahady efa manomboka indroa efa tsy délestage tsony angamba ny fiantsoana azy fa efa tena hoe fa tamin'ny lahady le izy tena hoe lava be tena tsy lahitra tsy zaka ary ny rano koa tsy andaniny amin'iny parti rehefa mba makanimindro mamanay vato talata maty ambobao iny tena mijaly amin'io resaka rano io tena tsy nisy ohatr'izao hatramin'izay tsy nisy zavatra tahaka izao ka tsika rehetra ny tompony any amintsika amin'ny fanalahitiny zany rehetrarehetra zany ny androany aloha ny azo atao dia le mitolona na ianao midiny eny akanja na ianao miteny amin'ny tambajotra na ianao miteny aty amin'ny angaredona zay azonao atao dia tokony ho ataonao daholo na lehilahy ianao na vehivavy ary na tanora ianao na olona efa nahazo taona ao anatin'izay. Misy kisarisary miverina atao tsaiko Clémence Rarnerina ianao olo-mofidy tamin'ny anaran'ny antoko eo anivon'ny fitondrana teto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa nijoro moa zany ianao dia nirahana lala ny fivoaran'ny tantara taty aoriana satria isan'ny nahery vaika mihitsy tamin'ny fanoherana ny iverinao fa zavatra tsy nay teto amin'ny firenena fa misy tranga anankiray koa io ny filohan'ny antemeran-doolona ihany koa dia tena mpanaradiary lo olona lany manohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny zavatra nitranga tamin'ity androany ity moa dia natsipy nalana tao amin'ny biraoany zany ny entana sokafana amin'ny biraoana izy tsy teo mbola filohan'ny antemeran-doolona satria hatreto tsy mbola nisy famindram-pahefana fa dia natao an'izay le birao navoaka niteraka fahasorenana sy atezerana maro moa zany fa tia antany ianao fotsiny ao anatin'izay zava-mitranga izay hoe ny fiainana an'izany na fahitana an'izany amin'izao fotoana izao ve efa ohatrany hoe efa tsy efa lasa zavatra tsy mahagaga itsony fa tsy mahagaga itsony amin'ny lafiny anankiray fa ilay pratika politika ohatrany ahoana ny lecture na ny fomba famakiny Clémence Rarnerina ireny tranga ireny amin'izao fotoana izao. Ya marina be zay teninao zay namana inika Jarakotomanantsoa zay le hoe tsy mahagaga ary za zay mihitsy saika anomboako ny efa niokevitra hoe tsika ve dia mbola gaga amin'io fitondrana io, tsika ve dia mbola gaga amin'ny fomba fanaon'ireo milaza zany manana ny fahefana sy miezaka mafy mifikitra amin'izay fahefana zay amin'izao fotoana izao za manokana tsy gaga raha ny zavatra niatra taminay mpanolo-tsaina izay niezaka nijoro araka ny efa nambara teo na ny zavatra izay miatra amin'ny président ny Sénat Herman Razafimahefa dia tsy gaga tsony mahita an'izany tranga izany ary zany indrindra no isan'ny antony nanosika androany hoe tsy maintsy hiteny androany manoloana an'izao zava-misy zao satria tsy rariny loatra le zavatra mitranga ahoana moa no anekenany zao fanitsakitsahan-dalàna tena tsy roa matany izay ataony ny volomboasarina ny IRD sy ireo olona izay atao hoe mbola manana ny milaza manana ny fahefana amin'izao fotoana izao ary te hiverina kely amin'ny tantara marina fa be dia be ny resaka nandeha tamin'ireny fifidianana lo olona reny mety hoe armoarina ilay fanamariana hoe raha ny tokony ho izy tsy ampy ny isan'ny mpifidy ny mpifidy lehibe satria be dia be ireo mbola tsy napetraka sy mbola tsy mifidiana tokony afaka nandray anjara tao anatin'ireny fifidianana ireny marina daholo zany kanefa na izany naty zany nataony aloha le fifidianana dia tao anatin'izay fanatanterahana ny fifidianana zany ny tenako manokana dia isan'ny nandray anjara ary ny tenako dia isan'ny fidy any Herman Razafimahefa tao anatin'izay firotsahany olona zany ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga izay dia amin'izao fotoana izao mahita ny zavatra mahazo any président Sénat Herman Razafimahefa dia malahelo satria ao anatina fandikan-dalàna tsy fanarahan-dalàna tanteraka no anaovana ny fanesorana azy ary indrindrindrindra anaovana ny fanalambaraka azy lazaina fa hoe marary saina le olona fa za araka ny teneniko teo za tsy gaga ohatran'ny tenako zao noho ny fijoroana tamin'ireny tranga tao amin'ny commune ireny dia soketaina hoe mpamadika ary dia entina mandehandeha moa zany zay titre zay fa zao
aleo alanandrina tonzay alambahoaka ary mino marimarina ary ny tantara mipetraka ho tantara zany rehetrarehetra zany ary tsy ho voakosika mandrakizay ary izay indrindra no hiderako ny fahasahina izay nanana ny président ny sénat Herman Razafy Mahefa manoloana n'izay zavatra izay nahazo azy zay ary tsy niemitra izy ninona zavatra natao azy fa na izany na tsy zany dia tiako resahana hoe raha mahita ny zavatra antranga sika teny Pasapito androany ary mahita ny zavatra antranga teny amin'ny antemeran-dolona androany Somalia dia pratika mety hoe samihafa amin'ny toerana samihafa fa mitovy tsisy valaka ilay hoe zay tiandry zareo ny ataony mihevitra ho tena hoe tsy refesy mandidy amin'ny zavatra rehetra atao zany ireo olona zany zay mieritreritra fa manana ny fahefana amin'izao fotoana izao ka zay indrindra no antony hoe tsy maintsy iresahana mikasika an'izay fa mampalahelo dia mampalahelo io indrindra ilay fanalam-baraka ho eo teo olona marary saina ve dia mbola afaka miresaka soamatsara amin'ny teny frantsay indrindrindrindra amin'ireny fahita lavitra vahiny ireny ary marina be ary anipazako voninkazo azy ilay hoe filazany hoe za ve marary saina nefa mbola senareo mametaka samboady aminareo tena idirako azy zay tena reny atao hoe fantsy tena mipetaka reny fantsy reny ka zay ny tiako tenenina hoe io fomba fanao io zany tena miariary ao anatin'le izy ilay fandikan-dalàna ary raha ohatra tsika ka tsy mandray fepetra tsika vahoaka tompony fahefana satria ao anatin'izao fiatrehana fifidianana filoham-pirenena izao dia miverina any amintsika vahoaka ny fahefana tsika amin'izay zany zao no maso mandidy amin'ny zavatra rehetra zay hitranga eto amin'ny firenentsika atao anatin'ny 5 taona ka mbola ho tiatsika ohatr'izay ve le pratique politique ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena ity zany hoe le olona tsy mametraka an'le tena hoe fahamarinana na ataotsika hoe raha misy olona miezaka mametraka fahamarinana dia atao tahaka an'ireny filohan'ny sénat reny ihany ve no avela anjaka sy hipetraka eto amin'ity firenena ity dia tsika rehetrarehetra ny mamaly an'izay ka raha resy lahatra tsika dia eo ny etsika fotsy izay tarihan'ireo candidat raiky ambin'ny folo fondron'ny candidat raiky ambin'ny folo dia mila mandray andraikitra isika rehetra satria isika izao no tompony ho avin'ny Madagasikara raha pitso eto ihany ianao fa rehefa mahita ny Clémence Rarnerina dia isan'ny fantatra ny amin'ny hoe ady ho amin'ny fampanarahan-dalàna eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa mbola mifamatotra amin'ny resaka politika fa tsy mbola iresaka fampandrosoana Clémence amin'ity resaka ity satria ny teo anivon'ny taxi moto zany hitanay tetỳ akaikaikinay tetỳ amin'ny digy tetỳ moa maromaro ny zara vola tetsy akaiky tetsy amin'ny kianja maki tetsy omaly zany fa talohan'izay tao hoe niditra tao Analakely tao nga dia norakorahan'ny olona tao misy ihany ny olona tafiditra ao Analakely zany manao fihetsiketsehana misy koa tsy tafiditra nefa ny ankilina zay na tsy avela hiditra sakarana amin'ny fomba rehetra manahoana ny hevitrao mikasika an'izay indrindra mampanolo-tsaina ny tanànanao momba ny tanàna n'Antananarivo momba ny tanàna n'Antananarivo fa andraso aloha resako kely na manafany Razafy miteny an'izay taxi moto zay nareo dia ho za hoe tsy gaga ho raha za manokana satria raha nisy ny hetsika izay nisamborana ny tenako tamin'ny 9 avril 2022 tery amin'ny Henri Fraise dia isan'ny nijoroany ny taxi ville n'Antananarivo izay fikambanana tariako ilay tsy fanekenany reny tamin'izany ireo mbola tsy nahazo alalana dia inona ny zavatra nataon'ny mpitantana tamin'izany hitan'izay fa hoe anao an'ilay hetsika ny andro ny 9 aprily 2024 io dia nomeny alalana le taxi moto hoe midira koa ianareo ao Analakely zany hoe manao diabe manao fangatahana zany dia nomeny alalana hiditra ao afovoan-tanàna zany hoe ilay fifandonana mihitsy zany no nitadiavina taminay tamin'izany hoe izahay zany satria nanao niezaka mafy hoe tsy maintsy tafiditra ao Analakely manoloana n'ilay fandikan-dalàna ilay heverinay fa fitantanana tsy araka amin'ny tokony ho izy sy ny sisa dia hoe hiditra ao Analakely izahay raha ny programma dia nalefa koa rehetra tena nomena autorisation mihitsy fa tsy hoe ambava fotsiny hitanay le autorisation izay navoaka ny commune ary mbola misy raha tao anatin'le autorisation hoe dia mirary soanareo vita an'ity zavatra kasaina tao anatin'ilay taratasy ka zay ny tiako tenenina hoe raha zao zavatra misy zao zany zavatra misy amin'izao fotoana izao dia za manokana tsy gaga satria zany ireo zany hatramin'izay dia atao fitaovana rehefa misy ny mouvement zareo le teo Analakely rakorahan'ny olona rehefa misy zany ny mouvement hita hoe mihetsiketsika ny olona mitaky ny ara-dalàna aloha jerentsika le sara misy miorakoraka sy ny sisa
ya dia zay moa no tiako tenenina hoe efa nanomboka tamin'izay zany io hoe fampiasana andry zareo a anohitra an'izay hetsika rehetra heverina ho fitakiana ho fijoroana amin'ny zavatra rariny ka za zany za manokana tsy gaga hoe misy an'ireny sary izay alefanareo eto amin'ny angaredona ireny a fa dia zavatra efa fanaondry zareo io zavatra io raha izay faharoa manarakaraka zay raisiko kely le fanamaria le olona teo mitabataba miteny hoe tsy anasy fa ohatr'izay le izy ararotiny ireo olona zay mihevitra aminazy manana fahefana mihitsy zany amin'izao fotoana izao le olona sahirana ara-pivelomana ireo olona ataontsika hoe tsy manan-koraisina zay noninona fa no ilay fitantanana tsy mahomby teto amin'ny firenena ihany a dia ampiasainy ireny rehefa avy eo a dia mazava loatra fa izy ve andeha iodikodina eo dia amin'ny herin'ny tenany manokana sisa efa misy motivation mazava loatra tsy maintsy misy zavatra any ambadika any fa tsy hitentsika hoe ahoana fa tsy logika zany zavatra zany a fa ao anatin'izay zany a dia mazava be zany le izy zay no tiako tenenina hoe ampiasaina zany reny amin'izao fotoana izao a entina hanohitra ary raha ny hitako tany anaty tambajotra tserasera tany dia hoe fa niandry teny amin'ny garage 67 ry zareo iandry an'ireo mpanao dia be hoe itsenan'ireo zany a dia asa hoe ho tonga ohatran'ireny zavatra antranga tao amin'ny raha olodinina sy ny ekipany androany ihany koa ve ny zavatra mety nisy zany raha tohaka zay le izy a fa na izana zany za te hiteny ihany hoe matsikaiky any le zavatra inona ny tenenako hoe matsikaiky dia zao iza moa manome vola ny paosin'ireny olona reny aloha dia tsorona ary amafisina fa tsy manara-dalàna reny a ary zahako ao amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny mpanolontsaina dia miteny hoe tsy ara-dalàna reny ary ny be ny tanàna mihitsy no mbola nanamafy taminay mpanolontsaina vao tamin'ny fivoriana farany teo hoe mbola tsy misy ny arrêté izay mivoaka satria arrêté ministériel no manome alalana an'ireo karazana seapitaterana afaka mitatitra tsy ao anatin'izany ny 2 roa ary mbola nanamafy an'izay izy dikan'izay mbola tsy ara-dalàna ireny nefa ny ao anatin'izay le hoe tsy manara-dalàna izay a dia raha ny tokony ho izy tokony hipitrapitra mampalahelo satria le vahoaka no miantoka zany an'ilay babahanao isan'andro dia nefa ilay vahoaka izay marobe anala no mijoro amin'izao fotoana izao mitaky ny ranony sy nitsiny a indray no hakorainao amin'izao fotoana izao a raha ohatra ka manao an'izay fitakiana izay ka ozy a hoe ohatrany hoe ahoana reny hitenenana an'izany hoe ny olona tokony hanome volanao tokony hiantoka an'ilay fivelomanao indray a no ataonao ohatran'izao ka dia tsika eto no ahita ny fizotry ny tantara fa na izana zany reny dia mipetraka ho tantara ihany koa a voarakitra tsara reny zavatra rehetrarehetra ireny a dia mampalahelo zany ny zavatra misy ao anatin'izay hoe lasa ampiasaina zany le olona rehetrarehetra heverina ho sahirana sy ny sisa fa zany ihany koa nefa dia tafiditra ao anatin'ilay manipulation hoe atao zay ampahantra n'le vahoaka dia tsy gaga tsika raha mahita hoe misy olona miorakoraka tsy miorakoraka ery manenjika ny diabe ry anosy be sy ny sisa satria atao zay ampahantra n'le vahoaka dia amin'izay le vahoaka mena pitika kely amina volana ohatran'izany na mody tolorana tsy fantatra lamba hoany sa inona fotoana propagande raha teo amin'izao fotoana izao dia iny koa fa lasa manao ny tsy fanao ao anatin'izay ny adevitra moa zany ho anay collectif des candidats Clément Saranirina dia hoe tsy manaiky ny firotsahana tsy teratany malagasy zany tsy mizaka ny zompinena malagasy ho candidat porotsaka hovidiana fifidiana filompionena tsy manaiky ihany koa ny gouvernement collégial zay mitatana ny firenena no ny anton-javatra marobe ary mitaky ny ananganana CES na voamera-pirenena voamera manokana zay isana ny fifidianana ary mitaky ihany koa ny fandrindranasa miteraka fahadiovany fifidianana sy ny fandaminana ho an'izany sy ny izany zay moa zany tena hoe fitakiana fototra nataon'ireo candidat 170 amin'izao fotoana izao dia efa misy miresaka raharaha sosialy amin'izao fotoana izao misy miresaka amina resaka fanjakana tandalàna amin'izao fotoana izao efa misy miresaka ny amin'ny tena hoe fanatsarana ny herisetra sy izy zany hoe mitombo andalana le izy amin'ilay fitakiana samihafa mety tsy nakenakenja ianao fa mba nahazo ny vaovao samihafa nandritra zay 10 andro mahery ny sinylay hetsika nataony ny candidat 170 sy ny olo-pirenena zay maromaro ihany koa ny faneho-kevitra sy ny fanambarana ny fahitanao ny fijoroany ny collectif des candidats mitarika ny tolona amin'izao fotoana izao sy ny mety hoe ho fanantenanao hoe atraizany faran'izy ity ya momba ny hetsiky ny vondrony candidat 170 moa
dia tiako resahana namana fanira zafy hoe be de be mety diso fihevitra satria misy mieritreritra hoe ady sezy io ary zay nin'le akilany voizina hoe ady sezy io rehefa tonga eo indray ireo dia mitovy ihany ny fiainana sy ny sisa ka sariako mihitsy zany ny sain'ny mpanara-baovaony amin'ny hoe raha ohatra ka madio ny fifidianana ka madio ny fitantanana ny firenena ka iatsara ny fitantanana ny firenena ka iatsara ihany koa ny isambilany isa tokantranony tsirairay ataoko angamba ny fazavatra tsara izany ary ireo candidat ireo dia miezaka mafy mitaky an'izay hoe fifidianana madio sy mangarara izay tsisy resaka seza mihitsy zany na kely ary fa tena hoe fikatsahana n'ilay hoe tantandalana fifidianana madio mangarara ary zany angamba tsy voazao tsika maheno an'izany fa matetika rehefa misy ny fifidianana dia misaika mitaky an'izany daholo ireo mpifaninana amina fifidianana izay misy eto amin'ny firenena ka inona moa ny olana amin'le fahazahoana fifidianana madio raha mifaninana de ataontsika hoe resaka eo le resaka vazaha sy ny sisa fa raha mifaninana ny candidat anankiray ohatra ao anatin'io fifidianana io ka mahazo antoka izy fa madio ny lalao inona moa ny olana amin'izany ohatra ny miatrika lalao baolina kitra ihany ka hoe tsy mitanila ny arbitre mandeha araka amin'ny tokony ho izy ny zotran-dalao amin'izany lalao zany inona moa zany ny tokony olana ao anatin'izay tsy tokony ho faly arave ny rehetra ireo izay mpanaradia ny candidat tsirairay ao anatin'izay fa ny firesahana hoe ady seza sy ny sisa dia ady hevitra tsy tokony hipetraka akory ary lainga tena hoe atao hoe lainga inina afafy entina andotona n'izany tolona ataony candidat raiky ambin'ny folo izany resako tsirairay le raisiko tsirairay le teboka andresahany namana fanira zavy teo namana inkajary kotomanatsoa hoe tsy manaika an'ilay candidat vazaha ilay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony rehefa nangataka ny nanao naturalisation moa zany hoe nangataka n'izay zom-pirenena frantsay zay dia ny lalàna ny mamaritra an'izay ny code de nationalité ao amin'ny article 42 ny mamaritra an'izay mazava be ny voasoratra ary efa be dehibe ireo mpitsara no ny tondra fanamariana sy fanazavana mikasika an'izay dia zay voasoratra dia voasoratra ozy ny fitentsika dia tsy tokony hiadiana hevitra zany zay ao anatin'le izy ary zareo miezaka mafy ny akilany miteny hoe gasy izy gasy izy any miteny gasy ny ray aman-dreny malagasy ngamba misy miteny hoe tsy malagasy ny ray aman-dreny ngamba misy miteny hoe tsy latsaka teny atsirabe ny tavoniny fa ilay taratasy satria za zao raha malagasy dia manana ny karapanondro pirenena teratany malagasy raha maka ny irotsaka raha pitso raha afaka pitso dia manana maka certificat de nationalité dia mbola malagasy ny soratra ao dia ianao zao raha ohatra ka maka certificat de nationalité amin'ny tena ara-dalàna fa tsy misy resaka tsindry samihafa dia efa tsy malagasy tsony ianao satria ianao efa nangataka n'ilay zo-pirenena frantsay dikan'izany zany tsy edikevitra tsoniny amin'izay fa efa zay le izy ary zay no antony ijoroany ireo candidat ambin'ny folo ireo hoe rehefa tsy malagasy kosa dia tsy tokony hifaninana ao anatin'ilay fifidianana filoam-pirenena satria fifidianana filoam-pirenena ihany koa le resahana zany hoe hitantana ny Madagasikara rapitso iaro ny tombontsoa amin'ny Madagasikara eo amin'ny atrehany setra resam-pirenena sy ny sisa ka tsy mety mihitsy zany raha hoe teratany vahiny ianao noa hitondra n'izany firenena izany dia mipetraka ary mazava tsara zany izay fanamariana ireo candidat raiky ambin'ny folo zay le momba le gouvernement dia lalàna ihany koa ny resantsika ao anatin'izay voalaza ny lalàna fa rehefa mametra-pialana ny filoa dia ny filoa ny antemeran-doolona no mandray ny fitantanana ny firenena raha toa izy ka tsy mirotsaka ihany koa vidiana ho filoam-pirenena dia mazava be ny voalaza ny lalam-panorenana mikasika an'izay dia isika ambara foana hoe tany-tandalàna dia mahatany-tandalàna antsika dia ny fanajana toy ny anak'Andriamaso zay voarakitra ao anatin'ny lalàna dikan'izay tsy edikevitra ihany koa zay fa tsy afaka atao hoe nanao fangatahana nanao kevitra teny amin'ny RCC dia hoe mety sa tsy mety dia satria ny RCC efa hita be na ao anatin'izay fotoana ela be zay fa mitanila sy mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'izay heveriny zareo foana dia ino no andeha anary-tsaromana an'ilay izy fa zavatra rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna tsy mety zany ino fanomezana ny fahefana ho an'ny gouvernement hitambarany iny momba ny CES indray dia mitovy amin'le teo ihany fitakiana fifidianana madio ny tanjona inona ny olana raha apetraka ny CES inona ny olana raha averina rafitra le dia mba anana ny rehetrarehetra fitokisana
ireo rafitra rehetrarehetra zay mikarakara fifidianana satria ne raha miresaka fifidianana isika aloha ny principaux concernés de ireo candidat raiky amby folo ka raha ohatra ka mazava ny fitsipy-dalao rehetra iarahan'izy rehetra ireo mifanaiky ao anatin'le izy zareo raha atao efa nyteny fa izahay tsy mitovy hevitra tsy mitovy programme fa ao anatin'ilay tolona ho amin'ny fametrahana fifidianana madio dia mijoro izahay inona moa zany no tokony olana raha toka izay tokoa le zavatra tokony apetraka ahafahana mahazo an'ilay filaminana mialoha mandritra ry aoriana amin'ny fifidianana inona ny olana raha izay no ahafahana mitondra fampandrosoana marina ho an'ity Madagasikara ity fa matombo tsipaka an'izany ireto ankilany dia satria ny kajikajy efa mandeha ny ambadimbadika rehetrarehetra any dia sitranay ho amindry zareo dia hoe premier tour de vita ary zahay no ezahanindry zareo mafy voizina amin'izao fotoana izao ka anaovako antsoavo foana ao antsika rehetra zay mpanaraka ny angaretona manerana ny nosy hoe fotoana n'izao hijoroana ary isaorana kosa aloha ngamba izay koa tokony resahana aleo isaorana ireo rehetra efa mijoro fa itsika rehetra izay mbola no ny antony samihafa mbola miasa mbola tsy afaka no ny antony samihafa dia fotoana n'izany zao hijoroantsika zahay raha ny sitraponay raha ny fanirinay fa tena mangididy ny tongotray te hidina tsehatra mihitsy fa no ny antony izay fantatrareo any tsy afahanay manao an'izany fa tsika izay afaka dia tena maniry ary mitsiriritra anareo hoe midina apio ireo rehetra izay tolona ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao fa aza jerena fotsiny hoe tolon'ny candidat raiky ambin'ny folo fa tena tolona ho an'ny Madagasikara ity tolona ataon'ny candidat raiky ambin'ny folo ity. Clémence raha nirina misaotra indrindra ny vahiny teto amin'ny fandarana angaredona tamin'ity androany ity ary dia mba tongava amin'izay matetetike zay ngamba antsika vara fanirina zafy manatany ao anatin'izay dia mankasitraka indrindra teboka vitsivitsy amin'tinana an'izay tokony hofitinina ngamba Clémence amarananao azy ya ny amaranako azy dia fanamafisana foana ny antso aloha hoe izy tiry isy malagasy ahavana praitan-drazana dia tena hoe tolona ho an'ny Madagasikara fa tsy mitovy amin'ilay tolona hoe fikatsahana tombotsoty hoe ohatran'le heverintsika sy mety mahatonga antsika ho manan-kihana ho an'ny sasany fa tena tolona ho an'ny Madagasikara ity satria tadidio tsara fa raha mandeha ny fifidianana ka le olona tena safidin'ny fonao ilay tena maharesy lahatra anao ny programma no tafapetraka eo araka amin'ny tokony ho izy sady faly ianao no mieritreritra ianao hoe ahita sosy fahombiazana amin'izay amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanao andavanandro fa raha ohatra kosa ka hoe mandeha ao anatin'ilay fifidianana efa misy kajikajy efa misy mikimaky ozy ny fomba fitenenana dia mety misy olona tena maharesy lahatra lahatra anao kanefa dia tsy maintsy ho iny foana no apetraka eo ary ny tena ratsy ary olona izay efa hitanao ny haratsiny sy ny tsy fetezany no mbola hoterena zay mihitsy le terme hoterena tsy maintsy mbola hoekenao anatin'ny 5 taona ka zay le hitenenako hoe any amintsika ny baolina verina ty amintsika vahoaka ny fahefana fotoana n'izao hijoroana raha mbola tsy mijoro ianao hatramin'izay hoe mbola tsy mba niatrika tolona hatramin'izay hoe ny anay havanay foana no mitolona na ny praitapo aminay fa zay mbola tsy niatrika an'izany tolona zany fotoana n'izao irahantsika metana ao anatin'izany tolona ho an'ny fanafotana ny Madagasikara izany. Ya, mankasitraka Clémence raha arnirina mbola misy ny vahintsika rehefa avy eo atao anatin'ny fandaharana angaredona fa ty efa avoaka ny mpanao gazety sy Ratolojanahary ty aloha ny programma ho amin'ny rahampitso zany dia avy hatrany dia ho jerentsika antsara zany mba zava-mirehitra be dia be anareo no manontany antsika efa nirina zava-manantany hoe ahoana ny programma rahampitso fa efa maheno zay resaka tahaka an'izao dia resaka manao an'izao dia resaka toy ny ahoana sy ahoana ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ty avoakantsika amin'ny sary ty zany le izy dia ho jerentsika ny atokantrano any ho amin'ny rahampitso 17 oktobra misy tantara ny 17 oktobra io fa niry Razafy Manantany teo amin'ny repoblika voalohany ihany koa nahaterahany repoblika voalohany 17 oktobra 17 oktobra 13 dia ito zany ny programma ho amin'ny rahampitso 17 oktobra miangy eo amin'ny Barea Mahamasina zany ho an'ireo olona avy any Atsimondrano rehetra zany hoe Tsimbazaza, Tanjombato, Nosy-be, Apefilo sy ny manodidina rehetra zany rahampitso dia miainga eo amin'ny Barea ny Kianja Barea Mahamasina. Araka ny fampitambavao avy amin'ny collectif des candidats ihany dia eny amin'ny rond-point Pasika kosa
ny avy any Tosy 7 hectara Andotapenaka hoe ny rond-point Apasika zany a no fotoana ho an'ny mponina zany amin'ireny faritra ireny a Rahapitso. Teboka anankiray fahatelo zany a eny amin'ny rond-point Akazomanga ny avy any Ambohimanarina Antanimena Akazomanga sy ny manodidina eny a dia ny avy any Tomadinika sy ny sisa ihany koa zany dia afaka miazo ny eny amin'ny rond-point Akazomanga eny a dia eny amin'ny rond-point Anjanahary indray ny fotoana iaingana zany Rahapitso any Diabe a Anjanahary Analamaintsy sy ny manodidina rehetra iny Ambohidraraba sy ny sisa iny zany a dia miazakazaka makeny Anjanahary eny ho amin'ny Rahapitso. Dia mazava ho azy miverina eny amin'ny rond-point Pasapito ihany koa zany ny avy aty amin'ny boriboritany fahadimy misy any aty amin'ny faritry Mahazo, Nansana, iny Mozole sy ny sisa iny zany a dia eo ny fotoana ho amin'ny Rahapitso zany a eo amin'ny rond-point Pasapito eny amin'ny pont Behoririka ambony ihany koa ho an'ireo voanatananarivo Akady fotsy Andravoahangy Akady tapaka Andravoahangy ambony sy ny sisa iny zany a dia tahaka an'izay. Eny amin'ny 4 chemin route circulaire kosa ireo avy any Akatso Ambanidia Ambohipo sy ny sisa dia io mifanamarihana moa zany a mazava tsara fa dia misy ny mpitarika daholo amin'ireo toerana ireo zany mazava ho azy moa ny anivon'ny collectif des candidats ary misy ny toromarika omen'ireo mpitarika ireo. Ny fanampanazavana dia tsy ireo raiky ambin'ny folo eo anivon'ny collectif irery no mitarika ny tiatsika ity fa manatevina azy ireo ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara raha ny fanampanazavana izay voaraintsika amin'izao fotoana izao faniry Razafy Manantany. Izay indrindra iainkaja Rakotomanantsoa araka ny efa hitantsika amin'ny sary dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina Tojosoa Andriamampandry no miaraka amintsika eto zany a député Bogosy hoy ny ao anatin'ny volona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara miaraka amintsika eto député Bogosy avy teny Anosy nanaraka ny fitsarana tsy hoe fitsarana moa zany fa fiakarany Rina Andriamasinoro izay secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara androany dia avy eo nakeny amin'ny rond-point Pasapito dia nanaraka ny hetsiky ny collectif des candidats tao anatin'izay fidinana ny sesisesy zay nandritry ny 12 andro dia saiky tazana foana ny député Tojosoa Andriamampandry ho an'ny omaly dia nisy foana ny pitenenana moa zany rehefa miaraka amin'ireo candidat samihafa ireo. Ny tena maiky angamba député Tojosoa dia ny zavatra nitranga androany teny Pasapito eny solombavambahoaka amin'izay hoe fahatongavana ameloha n'ilay collectif des candidats nefa miantso sy ny olom-pirenena izay miara-dia amin'ny boriboritany fahadimy miaraka amin'ny volomboasary ny teny dia nisy ny naratra teo ny mpanjety Verifinday olon-tsotra Verifinday olon-tsotra zay kasitana natao anaty fiara fitorahana ary nisy fitorahana voatabia ny député Feno Ralambomanana solombavambahoaka voafito amboriboritany fahatelo nisy anko rehefa kasitana olon-tsotra zay nanana toerana teny Pasapito fa taorian'retraretra moa zany dia vaky nandositra na Ivrahodina sy ny vatany sy ireo mpiara-dia aminy zay azo sary ary miparitaka ny sary tamin'ny afaka omaly ihany koa dia sa omaly moa iny afaka omaly ka dia nisy ny solombavambahoaka iray ihany koa zany tery tsy adana tery efa niandry amin'ny lalana zay andehana ny collectif des candidats solombavambahoaka ianao mivahito ny réaction anao voalohany indrindra amina fihetsika solombavambahoaka tahaka ireny. Ya miarabanao faniry miarabany Enikatsa miarabanao monsieur le député miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra ny voalohany teny dia mankasitraka anareo mirahalahy izay mamanao zany asana animateur sy mandalina raha raha-pirenena fa tena ankasitrahany vahoaka ary amin'ny raran'ny vahoaka malagasy ny sorako anareo satria dia miaino n'ity fandarana angarety daholo ny olona na ampanarany radio io na ny télé io na ny natobus ny olona na ny atsaha na ny amin'ny barao dia miontana zany angaretiny zany satria liana vaovao ny olona ary tianaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena ary vahoaka kao malagasy tonga eto mihitsy zao mbola tsy ny sakafo fa avy nytolona ho an'ny firenena dia tonga hitondra ny anjara biriky anazava ny sain'ny olona rehetra
ary teny sava misy marina zany a zay misy a amin'izao fotoana zao. Ny fantenana voalohany zany dia nametraka ianao hoe ahoana ny fisotrany tany pasapity zay ny angana ary ahoana ny fisotrany tany anosy a dia voalohany dia miraba ny agentime igerina na de contrôle judiciaire ary a zany hoe tsy mahafapolo izy fa ihany kosa aloha mba miverina amin'nonota izy a any amin'ny vady aman-janany ao anatin'izay ary amin'ny faraky amin'ny telopolo volana oktobra moa zany a ny didim-pitsarana indray zany a ikamomban'izay fa ho hitatsika eo a fa tsy maintsy afahana daholo ny olona rehetra zay voasambotra tamin'ity raharaha ty satria intimidation no atao ary tsika tsy matahotra ny fampitahorana ny akabetsahan'ny havatsika ny namantsika moa de efa nivoaka daholo fa mbola misy any ary tsy manaiky tsika amin'izay zavatra jadona sy mifandrahonana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manarak'izay dia vaovao mampalahelo satria dia anisan'ny teny anosy ny tenako dia avondray na nientsika teny ny pasapito na eno fa misy solombavambahoaka ao a namana zay va amin'ny atoko ny fanjakana zay tena diso misolelaka loatra dia io ny sary a io zara fa misy olona 50 raha misy ary raha hitatsika dia zaza ny ambiny zaza daholo zany ny akabetsana dia hitatsika io zany le vehivavy a zay nitoraka voatabia na solombavambahoaka ny Madagasikara vehivavy a fa olon-kendry moa ny solombavambahoaka tao an'izay na izany anatin'ireny indray le solombavambahoaka dia tsy anaiky manao satroka re dia tsy anaiky an'izao zany tsika satria olom-bitsy anika azy tanana solombavambahoaka ny Madagasikara raha nisy nisa ao izy a 50 ary hita voavidy vola fa le vahoaka amanarika isany nanatona aveo a ary voarakoraka zany ny solombavambahoaka ny 5e arrondissement mivady de nananatona ny olona de nitsoka nandositra hita ny masoko mihitsy zany za moa nanatona le hoe nitsoka nandositra tonga de nitsorika ho any ninity izy aty amin'ny akavian-dalana aty amin'ny akavian-dalana ty apita dia lasa niazakazaka tany daholo zany a ny solombavambahoaka mivady a niaraka tamin'ireo olona 50 no nanatona zany zay sy ny vahoaka za moa tena vonona mihitsy a iresaka aminy a hoe ino ty ataonao ty fa tsy anao ange ny fahavalo e fa ny ataon'ny fanjakana zay nampahatra ny vahoaka ny fanjakana zay manisanisaka lalam-pandrerana foana ary manotsy ny tsinina ny zoa ny vahoaka malagasy zay nge no matezitra ny olona e fa ianao indray a no miantsy ady ary ianao a vitsy anisa no mangidy ototra zany a no miantsy ady tao anaty izy ka raha le raha anao andray matsosy solombavambahoaka manina anao raha nahitanay ianao dia tsanjany anao fa nirivotra nandositra samy langy itsika samy manatsaintsika samy misy sandrotsika samy manana zay ataotsika fa ny anao no nitsoka nandositra rehefa nanatona ny vahoaka be sy zahay solombavambahoaka zay teo nanatona anao iresaka sy ifanazavitsika hoe inona ny tena tianao atongavana ao anatin'le izy ay ve samandositra ihany e ka reny zavatra tahaka reny de zao e tia natao mihitsy a ny ady atrano a eto amin'ny firenena ny vahoaka hoentin'ny 110 candidat dia vahoaka endry vahoaka maro anisa hitatsika androany fa tena gaga hoa eniny katsa fa hoe tsisy olatsony ve any atrano teto Antananarivo fa tena vahoaka tena hoe amanarikisa manetsiny nefa any amin'ny ilany amin'ny boribory any amin'ny ilany de tonga daholo ny olona mivoaka daholo ny olona tena hoe nisy fihetanam-po ary nisy afalinany amin'ny olona ary efa nisy fasahinany amin'ny olona misaotra ny mpitandro ny filaminana koa zany zay nandroaka reo olona zay 50 zay saika anakorotana dia nalefa izy a tao anatin'izay misaotra ny mpitandro ny filaminana androany zay tena hoe hita niaro ny vahoaka ary tena nandamina zay nge ny tokony ataon'ireo zandary e misaotra ny polisy zany indrindrindra zay nanao ny asany tokoa androany ary akasitrahany izany ka ito zany a dia mametraka aho hoe raha ohatra adevitra natao raha samy mpanao politika tsika samy olom-bofity tsika ry solombavambahoaka isany avy amin'ny fanjakana raha sanareo dia manao fazafasy etsika eny amin'ny lapan'ny demokrasia eny ke tsika afaka mifampiresaka afaka mifanasa vangy afaka mitondra
ny hevitra nareo na resaka politika io na toe-karena io na sosialy io na inona io na zava-misy amin'ny raha raha-pirenena io fa maninona no migafy a sy miantsiady nefa avy eo ako lafataka ao anatin'le raha ilatinareo de sasahiny mitsoro za ngamba tena hitanareo fa tena mitsofoka anaty vahoaka anaty koloara ary solomba voboaka namana koa zany a de anisany sa ao anatin'zany ary misaotra andreo solomba vomboaka rehetra zany na solomba voaka timy io na miavatory io na ny MMM io hitantsika fa tena hoe misy zany fasahiny zany misy zany hoe fiarovana ny tandrazana zany ohatra zay koa ny solomba voaka tamin'ny afaky maly eny amin'ny boriboritany faharoa orana bavy a tena miresaka tsara itsika da fa de sanao ve miakatra ny tsy atana indray anao de miba-andalana de efa fantatrao fa eo akatso menga ny 11 candidat sy ny vahoaka de bananao eo atsy etana nefa olona voavidy vola olona vitsy ohatry ny le androany koa inge no atao anatin'le izy mitondra palissandre izy tam'izay sa tsy mitondra palissandre De lasa- mbola tsy toy any de manina no raha manao iny, azany de zany mba ao anatin'zany mba olona mba misaina enga isika mana-tsaina matonga hoe voafidy sika manany maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena mato voafidy ny voavoaka tsika de tia ny voaka ary manana ny maizy azy firy ny latsaka solomba voavoaka fa tsy lany nge fa mato tsika zany eo a mba mbola manam-pahendrentsika manam-pahalalana fa lasa mirehefarehefa ny tany ny hitondranareo ny adevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary marina mihitsy ny tenin'ny kandida anankiray izay filoam-pirenena hoe lasa fanjakana jolamboto ity fanjakana ity ary marina tika zany ary tsika nge afaka samy iamanao an'zany raha zany no irainy fa izao itsika olona kristiana mitaiza vahoaka tsika saina tompoko ny miasa ao anatin'zany fa tsy ny sandry tsy ny barofo no atao zay nge mahavoan'ny firenentsika am'izao fotoana zao hoe resaka zay hoe tsy ny saina miasa fa zavatra hafa de lasa misy zao fahasaranana sy fangirifiry mahazo ny vahoaka zao tena tsy voatohatra itsony ny fihetsiketsehana eran'ny Madagasikara ary hatramin'izay fitolomana zay natao nisy ny tonga tamin'ny 2 tamin'ny 1 tamin'ny 2 tamin'ny 7 tamin'ny 8 fa ity tena manenika ny Madagasikara enikatsa sy faniry satria isaky ny distrika sy ny faritra eran'ny Madagasikara am'izao dia mirotsaka any an-dalambe daholy ny vahoaka am'izao fotoana zao ka hoy za hoe raha isanareo aza mitsoka ary efa fantatraro zao fa misy membre ny gouvernementa misy mpanolotsaina ao amin'ny présidence misy mpiaramiasa efa mitsoka sady miaraka vady aman-janany ary vady aman-janany efa talefa any andafy daholy nga matahotra indray ary za efa niteny foana nge tsisy maresy herim-bahoaka zany eto tany tompoko tsisy maresy ny herim-bahoaka zany ary za de misaotra vahoaka malagasy amony eto Tananarivo efa tonga saina ny vahoaka am'izao fotoana zao vahoaka ho androany maka sary nareo de zay revo tsara feno mpanao gazety tao ary reto ry vahoaka dia amafisitsika trano ny tolona ary tsy membotritsika fa ny mpitarika ndraiky 10 candidat dia misy zany atao hoe solidarité zany firesaka iny zany izay solombavam-boaka dia vonitarika anareo hatramin'ny farany ary tsy miverina raha tsy tanteraka hatramin'ny farany ny tolona de inona moa ny tolona nkety zao hoe mba ho fifidianana madio ny eto amin'ny tany sy ny firenena tsisy ny kolikoly fa mba rehefa atao ny fifidianana de ataovy lalao madio izy inamony ny angatanina ao anatin'izay foana ny seny ovainy io ny ACC ahatsangana ny CES fa ACC tsy manjary io tsy manara-dalàna io raha vaina ny gouvernementa miembotra ny fifidianana zay nge no angatany akoatrany moa zany ny fahantrana sy ny fangirifina zay mahazo ny vahoaka zay tsy zaka tsony satria efa leo ny vahoaka am'izao leo delestage ny olona enikatsa leo ny rano tapaka ny olona eran'ny Madagasikara eny amina eny ambo manarina moa zao de 12 andro tsy misy rano zany ve de ho rariny mbola tsy maheno fofona aloha leony tsy fandrimpanemana tena misitona rano any amin'ny dobo ay zay nge sao natao de ampangosana de iny nosotsona sy ny sasana zany am'izao taiza nisy an'zany ka tetao tany de tsy mahagaga ny vahoaka raha mirohatra tsy zaka ntsony zany rano tapaka zany delestage zany leo ny vidim-piainana ny olona tsy zakan'ny olona zany leo ny olona ny tsy fanana asa leo ny olona ny asan-dahalo leo ny olona amin'ny tsy fandrimpahalemana vaky ny fivarotana ny tranony
leo ny olona mifantrana zay mahazo leo ny olona amin'ny kolikoly am'izao fotoana zao rary loatra ny olona na zao zany ny aneho'ny olona tsy favaliny am'izao fanjakana zao raha isahanareo zay koa rangasa fa zay miaraka amin'ny vahoaka ka tandremo sao de mbola itsoko eo indray fa ny faindrena dia mialanareo efa mitendray androany mialanareo fa ho mafy ho mafy ny tolona ary mafy zany hoe hery baoka zany fa ny faindrena lehibe dia mametitra mpialana am'izao fotoana zao ary tsy ho kandida itsony isedrika fa za satria tsy manaja ny lalam-pandrerana ary zany no tatakiny voaka sy ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena andriamantoa solo mavim-bahoaka totsy andriamapandrena mo mpampianatra apikaroka olona manam-pahaizana zany afaka miresaka tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ny any fanontaniako tsotra miresaka nyzany lafan-javatra rehetra any anao fa ny fampelezakevitra ny andriamantoa solo mavim-bahoaka mandeha ihany nareo zao tsy manao fampelezakevitra io fa ny olona manao fampelezakevitra ary misy teboka be deaibe mampalaza ny fampelezakevitra misy Bruce Lee any misy artiste be deaibe any ny artiste maro any le artiste be mpanaraka daholo ary lehibe pity le tiany tanora daholo ny any rehefa mamory vahoaka de be deaibe foana ny olona tonga any mandeha ihany ny fampelezakevitra sao de nikajo kosa ny samy manany azy sao de tsy nareo kosa ny eo anatin'ny ataontsika hoe réalité iny HCC mamoaka tsokevitra sy ny sisa rahana mahafantatra sy rahana mahita ny nareo ve mieritreritra hoe ho tonga iza manoloanan'ity ery ataontsika hoe matanjaka raha ny lafy ny arabola ny jerena ny famorina vahoaka am'izao fotoana zao ihany keo amin'ny fampelezakevitra efa mandeha no heverina marina le fanontanianao fa mampime ary mahatsikaiky mezan'ny afrikanina sy ny kavazanga tsika taizany nisy hoe kandida ho filoham-pirenena de nakiray any manao fampelezakevitra izao fotoana zao ary ny kandida zay mpifaninana de niaraka anakiray zay tsy napoziny io ary io nisany tena tsy zakany sainy sy tsy zakany foniny ny filoham-pirenena sy teo aloha sy ny mpiara-miasa aminy sy ny gouvernement tsy napozina zany le firaisakina ao anatin'izay de aizany nisy hoe ianao rery ve nanao fampelezakevitra tsy menatra venao tsy ao anatin'ny anina koatra nefa nanao eny ka ingy raha filopoko tany ary viny olany zany mitenanao an'izany ianao mokoa miteny hoe Bruce Lee de niteny olona anao hoe Bruce Lee fopla fa raha Bruce Lee ianao za koa afaka miteny hoe zavandamime tena marina zany ary samy sportif tsika fa zaho tsy teteny zavatra petsaka fa raha mafy tsika de ny amin'ny lapan'ny demokrasia raha mafy tsika de mandanina sur terrain de manao fasafasy tsika de mifanazava sur terrain ao anatin'izay fa zako lafataka ho atsika na ko vavy afataka any amin'ny Facebook no mikatsetsetsoka nefa tsy samy mirotsaka sur terrain kory ao anatin'le izy ka amaly le fanontanianao ny fampelezakevitra zany de aloha horerakeo izy efa izy reriny eo de aloha ataony eo ny azy ao anatin'izay ny asesery ny kiketika ireo hoe aembotra le izy de miteny le zay kandida anakiray zay tsy tokony ho kandida akory izy hoe tsy manaiky an'io tsika de vao miteny izy de efa fana daholo le publication ny HCC zany hoe saribakoly le milaza azo kandida amin'ny fanjakana am'izao zany ny HCC am'izao fotoana zao kiza no atoky an'io HCC itsony ny ara-dalàna koa ny constitution de mametraka fa le filohan'ny Sénat teo aloha no tokony filoham-panjakana vonjo maika zay nge no ordre constitutionnel zay angatahany fa zao ndray zao anao de le général ty ndray no atao ao zay tsy manaja ny lalam-pandrenana ny session extraordinaire to solomavim-baoaka no miteny ary mahay lalàna lavitra no nareo satria manao lalàna no tena asako ny session extraordinaire zany dia tsy fanaovana tsy fanovana bureau permanent ary tsy afaka manova ny filohana androm-panjakana ny session extraordinaire avy no alaina hevitra no alaina zay no azo atao zay no azo atao na misaka toekareny io na social zay no azo atao nge ao anatin'ny lisy ao anatin'ny article 83 sy article 84 zany fo za hoe inona no mijery ary reto olo reto fa de manao forcine fotsiny satria eno zareo hoe anao reo kety ny solombavam-boaka ary mila valo amin'ny telopolo solombavam-boaka
Facebook zany ary nanao rakety zay nanatitra ny zatany amin'ny ACC de enina izy satria nangataka zay mba hoe averina amin'ny tena ordre constitutionnel zany de lalam-pandrenana no arahana ao anatin'le izy de manao tervemanta fotsiny hoe tsy azo antoka le filohan'ny Sénat satria laza marina ny tenany daholo marina hoe nahazo menace nahazo pression nahazo an'izao de lasa ahitika le olona atao mihitsy zay tena hoe tsy mahaeo le olona de soloana olona zany azo fezina sy azo baikona le izy vao maika fahafahambaraka ho an'ny fanjakana zay misy zany zao ataon'izao fitondrany zao ary zay ny azavaiko namana politika sy ny vahoaka hoe alao anao fa vao maika hita ny communauté internationale zao hita ny société civile hita ny zao tontolo zao hoe vao maika tsy manaja ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ny ACC sy ny fanjakana zay misy am'izao fotoana zao zany hoe fahotana mafaty zao ataon'ny fanjakana zao ary impirina verina zany le fanitsahana ny lalam-pandrenana eto amin'ny tany sy ny firenena tezitra ny vahoaka tsy mahagaga raha mitrotra amin'izay ny olona am'izao fotoana zao eran'ny Madagasikara io na mamahana basy ary ianao raha ity fotoangy ianao mety olona 20-30 matinao fa le olona amatapitrisany de ho aizy ianao nefa le olona otifirinao eo misy fianakavianao ngereo misy ratapo aminao ngereo misy ray aman-dreninao ngereo matsiary fahasarana daholo ngereo fianakavianao reo am'izao fotoana zao mitodika amin'ny mpitandro ny filaminana zany aza de misolelaka ny vola omenanareo nge tsy avinareo mandavataona ary misy alahelom-bahoaka ngereny fa mijoroa amin'ny fitiava-tanindrazana ianareo nge no tandroka ary ny vosiny marina fa efa betabe aminareo ary isorana nefa mamakatỳ amin'ny vahoaka efa mame information maro samihafa fa reo zay vitsivitsy lohandohany zay mbola mikiry biby itifitra sy sambotra amin'ny vahoaka de atandrembola retsy fa misy farany ny zavatra rehetra ao anatin'izay eny indray matosolo mbavavaoaka mbola eo ianao efa nitresanao kely to ihany fa hosotomoko any amin'ny le resaka teny merandolona ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga omaly sy androany moa tena marina mbola tsy mahazo le izy hoe efa inona marina le nitranga ary nitaredy zavatra am'izao fotoana zao hoe mety azo eritreretana andray matosolo mbavavaoaka hoe ho atolotry ny fitsaranafo momba lalam-pandrenana ho an'ny général Richard Ravalomanana zay filoha napetraka ireo olona nanomboka androany maraina na mbola tsisy azy le famindrapaefana de ny hevitra ihany koa manoloana le hoe efa niditra tao amin'ny birao an'ny filohan'ny teny merandolona Hermanana Razafimahiefa de namoaka ny natao zany ny filohan'ny teny merandolona napetraka ireo olona zany Ramatoa Richard Ravalomanana androany ia zany fety mety namanareo ange io filohan'ny antemerandolona tao de rehefa miteny zava-marina ve izy mijoro de atao an'izany de tonga de dirana ny birao de akorana daholo ny entana maro isan-karazany fa rehefa mijoro marina zany aminareo rehefa mijoro amin'ny fitiava-tanindrazana sy ny fahamarinana de lasa fahavala ao anatin'le zay mafoanareo ary ny tena zavatra anisan'ny tena tsy mety koa zany ao anatin'ity fitondrana ity de izay rehefa tsy mitovy hevitra aminao de élimineny mihitsy zany ianao ary poteny mihitsy le kareran'le olona zay nisy zava-misy zao teo namany firy rehefa tsy mitovy hevitra aminy de ahiliny ny mpanohatra moa am'izany de efa raha nytiny ngamany de tena tifitofirin zay gamenakavy ao anatin'le zay vonina ho an'ny tanindrazana velona zay velona ho an'ny tanindrazana matsy mahato ho an'ny tanindrazana ary matoa zay anao politika de vonina am'izany ary ny vahoaka no tsara ao anatin'le izy ka ny tiako tena zany am'le zavatra tenao de zay marina ny tenanao zay misy no tiany atongavana nge hoe général Richard Ravalomanana no tiany ataony filoha mpanjakana vonjy maika ao anatin'le izy nanony na romozy de efa mifamatitra ny vavany Ravalomanana marika ndray no Ravalomanana satria efa matahotra loatra le filoha marika Ravalomanana matahotra efa te mipararetra efa mipipiako loatra nareo nge zao lasa any am'reo le mipipia-pataloha ao anatin'le izy de zay mihitsy zany tiany atao anatin'io hoe raha tianareo averina zany le ordre constitutionnel de aloha zany misy filoha vaovao ty de ty zany no apetraka ho chef d'état par intérim ao anatin'le izy fo maika zao manitsaka ny lalam-pandrenana ao rehefa naverina zany fa tsy mety ny zavatra ataonareo ohatran'izao manao botolo fotsiny efa incompétent de mbola manao ia botolo ary dia manitsaka ny lalam-pandrenana manina raha miandry ny session
ordinaire amin'ny talata nge ny kafivranay enkajy amin'ny talata mivory zany ny antemera-kapirena sy antemera zany sisa ndolona ao anatin'le izy de manina raha miandro raha tena lelanareo e sa efa tatiko isana tsony le olony mbo fity ao anatin'le izy indrindra fa nysolom-bavamboaka nkeny tena tompony teny farany no lolona e tsy sanan'zany lolo zany akory nke mba manontany anao zao ina ary mba ataon'le lolona ao anatin'le izy inony mandany volam-boaka fotsiny fa tadio fa raha misy lalàna eo ary a ka tsy mitovy ny hevitry ny antemera-pirenena sy antemerandolona de mivena te amin'ny antemera-pirenena sy de zay teny ny solom-bavamboaka no arahana ao anatin'le izy ka tena zany anatin'le izy de hoe efa nomboka amin'ny talata ny fotoam-pivoriana ka raha inona raha niandriny nareo de tamin'io ny esorona le folohan'ny sena raha zay nge nataonareo de tsy de mampaninona e ara-dalà zany zoanareo zany fa naninona no maika loatra satria fantatrao fa nanareo ketiny le solom-bavamboaka de mahay volotratra daholy de vao maika tsy manara-dalàna zany mijoboka ao anaty le fanjaka mijoboka ana tsy fotaka tsoa fa mijoboka anaty tsy fijoboka mba tsy ho tenenao keto le izy zay nge voan'le izy ka ho anareo zany ho anareo membre ny gouvernement efa nisy ny nametritra am-pialany le mametritra am-pialany reny mody hoe anao propagande zao efa matahotra ange reny tsy te hotratra farany matahotra fa efa rendrika ny sambo ary le milaza zao aompehivavy ianao ro nisy ny communication ianao tena behivavy andrindra raha mafy ianao inona raha nijanona ho ministra hatramin'ny farany a fa inona ny ala ny tsopahana sady sao de mieritreritra ianao hoe iala aloha de tsy ho fantatra ny zavatra nataonao rehetrarehetra fantatry olona daholo ny zavatra nataonao rehetrarehetra ny trano mijoalajoala nataonao raha teto Anarivo na any an-dafy fantatry ny olona daholo zao ianao nisy ny fampianarana efa nametra-pianarana mbola miseho taim-bava ihany fantatry olona daholo ny zavatra nataonao tao amin'ny ministera nanapotika ministera ny éducation anao mpampianatra no mitena anao zava tsy amelany mpampianatra anao ary tsy amelany ainao amin'ny fanapitehanao ny fanabeazana eto Madagasikara akoatra ny zavatra magoy petabe zay nataonao a tao anatin'le izy sao de mieritreritra nitsoka ho a efa miresaka namana ny dilam-bato zay ny aminareo ka ho anareo zay mbola ao anatin'io dia mametrafy fialana ny aingana ao anatin'le izy mba amoramora kokoa ny tolona ny fametrahanareo fialana raha misirisiry moa zany nareo de ny vahoaka mihitsy no anaranareo eo andriamantoa solom-bavamboaka misaotra anao no vahiny tato anatin'ny fandaharana sao de mbola manana fanontaniana ao amin'ity olobe eto amin'ny plateau ty ny namana faniry razafy manantany a zay mivoaka miditra ihany moa misy vaovao farany ihany ko ve saika ho antaneko mikasika ny hetsika raha-petra izy mialohany zay mety mifantany fa député ianao moa anisan'ny fanerasera amin'ny mpanogazety maro nisy mpanogazety raha ny vaovao voaray nkajarako manatso ihany ko zany dia sahirina voankazo tanana teny antoerana ary nisy mpanogazety ihany ko zany nisy naka ny fitaovana reo mpiaradia mga naivra olodinina nisy mpanogazety ihany ko tamin'ny sabotsy teo naratra vokatry ny fihetsiketsehana reny amina trango ohatran'izao miasa mafy ny mpanogazety kanefa voatohitohina nisy mpiaradia mpanogazety satria raha misy solom-bahoaka ihany ko anisan'ny mpiasa mpanogazety matetika isan-kerinandro de iray amin'ireny ianao Andriamatoa Totsoa Andriamampandry mamanakambara ihany ve ianao anatin'ny tiasa masin'ny afasa fanaovan-gazety ty satria tena misedra zavatra maro ny mpanogazety akoatra ny Fernand Selo moa zany zay anaovana fikarohana ny mpanogazety tany Ambatondrazaka iniry avy amin'ny MBS tragnana maromaro ary ny ako info ny appel téléphonique io tena marihako mihitsy satria isany nahazo amanokana antso anonyme zay mandrahona teny ratsy nompa de mandrahona akoatra ny MPS mbola eto zay indrindra etotsika mbola etotsika Andriamatoa solom-bavamboaka ia ny mpanao gazety zany dia tsy fikitiky zany akoatra mampanao gazety azy dia manabe ny vahoaka ny mpanao gazety ary quatrième pouvoir zany iampanao gazety zany ka samy ka manokana minao fa mitovy hevitra ampy daholo ny vahoaka sy ny mpitondra zay misaina fa tena hoe tsy mety zany hoe fikasia tanana na mpanao gazety na fanaovana menasy ana ikampanao gazety fanompana ikampanao gazety zany tsy miodina tsy velona izany hoe raha-pirenena zany raha tsy misy ny asa fanaovan-gazety no ahafantarantsika ny zava-misy ao anatina firenena anankiray
ka za manokana dia manameloka tanteraka ny zany hoe fikitetanana na fangalarana na telefôna sy ny zavatra maro ana amina mpanao gazety zany a fa ny tenako de nisy mifakasikasoka be mihitsy amin'ny ampanao gazety ka dia manameloka aho ary milaza fa hoe tsy maintsy enjehana zay olona nakasitanana na zay olona nangalatra na zay olona manao menasy ana mpanao gazety zany ka za manokana dia miara miombina alahelo amin'ny mpanao gazety rehefa malahelo ny mpanao gazety raha misy mpanao gazety enjehana dia miaro an'ireny mpanao gazety reny ny tenako ary tsy zareo fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra de mandamosina reo daholy ka za manahy ianareo zay eritretin'ny sasany hosamborona natao an'zao fa ny vahoaka malagasy de ao andamosinareo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay mikambana anatina 11 candidat dia ao andamosinareo na solombavam-bahoaka tim io na solombahoaka ny MMM io na solombahoaka avy amin'ny miavatory io ary izy 120 lahy zay filohatsika zay mitantana atsika dia miara miombona aminareo iampanao gazety amreo iampanao gazety rehetra zany am'zao zavatra mamofady zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao de raha onana daholo nge na ny mpanao gazety ty na ny mpanao politika ty na ny vahoaka ty na ny tatsaty na izy ty de raha onana daholy ka zay tsy afaka raha onany de fitimbola de mena vola kely le olona de mampimendrilesy nge amarako ny tenako ngamba anatin'le tena hita amin'ny maso misy zany na malina ny androany na ny kafaky maly le olona tena sahirana no mena 5,000 mena 7,000 mena R1,000 ao anatin'le izy de zao alain'le olona le izy de manao kanjo orange de rehefa lalasa izy de miara mikompatalana amin'ny vahoaka ndraiky izy miaraka amin'ny vahoaka ao anatin'le izy zany hoe hoan'ny vahoaka zany amin'isy mihitsy miaraka tena hita re de misafotra mifampisakambana ndray izy tena ny anange vola monsieur le député ataony olona zay lasa imezan'ny olona zany le zavatra ataony de misy zareo mame information hoe zao de mame information aty aminay hoaninareo sefo apokotany rehetra de misaotra anareo efa petabe aminareo mame information petabe aty hoe zao nataon'reo fa hoan'reo zay mbola miseho mikiry biby ihany ko am'zao fotoana zao indrindra fa manao menasy am'matosika fameno sy varitsinjo hoe zay miaraka am'reo candidat 120 de tsomenao manao kopina nganareo io varitsinjo sy nitosika famenge volam-bahoaka ary vola avy amin'ny misy koa vola avy amin'ny mpamatsy vola iresa-pirenena fa tsy any TGV tompoko ny vatsin-tsinjo sy tosika fameno fa raha manam-bolonareo de vola posy atao anampiana vola ao anatin'izay efa ataona sy tapany voadimy taona zao tsy hita zay nataonareo ho an'ny vahoaka ka tsy namiasa ny vidim-piainana vao maika ny sonitra ny vidina soloka ny lalana potika daholo tsisy ninona nataonareo ny rano tapaka lafa ny jiro sao va hoe ory vahoaka ity ndra alina kely ity ndro alina ny mpitondra moto moa zany dia mena efatra alina taximoto mena 10,000 ny taximoto hoandry zaraha fotsiny vola de aveo alefa n'le moto de mitokona daholo ny olona milahatra eny an-dalana zany no dika hoe lasa fimezana ho anareo ary nytolona de vao maika ho ataony mpitarika tena hatramy farany efa vahoaka ao zany vahoaka zany ka mankasitraka anareo vahoaka ny amanako ny teniko misaotra petsaka anareo fa tena hoe mifo ny vahoaka malagasy am'zao fotaona zao ary zay nge ny vahoaka vahoaka malagasy zany maro-pery izy afahaby matoy zay mitsotra am'izay efa tena tsy zaka nitsolo izy zay mahatonga ny vahoaka tsy tanatsony am'zao fotaona zao ka de eto izay mame tokanareo ry vahoaka niza anampitamby anay niza amafy zavatra aminay mpitarika niza anao menasy na pression aminay aza matao ohatra ianareo fa mijoratra amin'ny farany izay ary mino koa izay fo andamosinay lalandavy ianareo ary izay koa de ao andamosinareo mandrakariva ary prala mianaly isika ianareo tokonay izay koa mba tokonareo ao anatin'le Andriamato solomavahoaka ny Madagasikara atodsoa Andriamampandry izay nitondra fanazavana nitondra ny heviny manoloana antsika eto anatin'ny fandaharana angaredona izay de mankasitraka anao Andriamato solomavahoaka
mitondra an'izay vaovao izay ny avy any Kianja ny fahitanao ny zava-misy ihany koa nisy vaovao ihany koa nambaranao teo raha tsy resaka afa-tsy ireo hoe mpikamba ireo anivon'ny gouvernement efa nametra-pialana samihafa ireo zany amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika moa ny toen'ny raharaham-pirenena resaka asa fanaova gazety ihany koa resahany solombavôaka Madagasikara teo satria nanontaniany Faniry Razafy Manantany fa misy vaovao ihany koa Faniry Razafy Manantany mikasika izany. Ya misy mpanao gazety zany raha ny fatatsika ny teo anivon'ny MBS dia norahonana ihany koa zany ny pakasary teo anivon'ny MBS ary fantatra ny mpanao gazety iray amina fahitalavitra tsy miankina ihany koa zany dia anisany fantatra zany fa voakasytanana teny pasapito tamin'ity androany ity etraketraka ary manahirana ny trangandravatra tahaka izany ary ny mpanao gazety dia mandrakotra manao ny asany mba hapita ny vaovao rehetrarehetra zany ary tokony hajaina mandrakarivo izany ny olo-pirenena ihany koa dia manana zoa haka ny vaovao na lay droit azona ny information dia ny fahatongavany eny amin'ny toerana manana zo ihany koa izy eno ny candidat manana zo ihany koa izy afantatra ny zava-boalaza n'ireo candidat manana zo ihany koa izy haneo ny heviny ka tsy tokony hoe hotohitohina n'izany izony zany satria maha olo-pirenena ny olo-pirenena dia malalaka amin'ny famezivezena malalaka amin'ny fivorovoriana malalaka zay atao rehetrarehetra zany satria zany ny atao hoe olo-pirenena feno afaka mahafantatra miaino ary mandanjalanja ihany koa ny vaovao misy sy mandalo amin'ny firenena zany ka everitsika fa ny zavatra mitranga androany dia tsy tokony ho avela moramora ho amin'izao satria tsy ny olo-pirenena tsotra no voatotoina zony ary voakasy tanana norahonana fa trano mpanao gazety manao ny asiny indrindra solombavambahoaka ny Madagasikara zay notorahana tamin'ny voatabia ary natositosika saika hokasy tanana zany zavatra no nitranga androany ary tena asa fanakorotanana tsotra zao nataony ny mpanaradiana Andriamatoa Iany Rajoelina teny Pasapito nitarihany Naivra Olodinina sy ny vadiny ary ireo nanoao ny lokony volomboasary zany zay ny zava-misy ka dia mihetsika daholo zany rehetra amin'izao fotoana izao mikaroka ary mijoro ny zavatra nitranga sy niantra tamin'io marain'io zay nisy teny Pasapito izany fa miroso antsika amin'ireo vaovao maro samihafa mifandembodembo moa zahay eto Enkanja aloha zany lasa nakaina kely indray sady nisotro rano dia mipetraka kely mihitsy satria mafana koa ato amin'ny studio ato dia tsy maintsy manao fandaminana zay fa tamin'ity tapany tolakandro ity ny fiarahamonim-pirenena maro be ihany koa dia tonga teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teny dia nametraka taratasy zany ireo mpiambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena zay hovakitsika tahaka izao raha toka efa vonina sy Ratolojanahary anisa manao fandaminana somary raha ohatra somary ngezangeza io dia mipoaka fa ezaky ny amaky azy avakiko ato amiko zany zay zany ovakiko ato amiko dia mba ahafahana zany zay io ito vetivety vakina ato amiko zany zao zany nivakin'izay fanambarana izay Andriamatoa sy Ramatoa Isa ny mpanolotsaina avo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ireo zay mety ho voakasika ity fanambarana ity tsy ampy iray volana taoriny ny fanambarana an-gazety voalohany nataonay ny daty ny 1 septambra 2024 dia tsikaritra fa miharatsy ny toetra raha-pirenena ny mitombo ny fandikana ny lalam-panorenana ny firongatry ny fanitsakitsahana ny zo fototra ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana ary ny fisamboran'olona tsy ara-dalàna manoloana ny toe-java-misy dia sarotra inona ny sy ny fifidianana milamina atokisana arekeny rehetra tsy aivina fa ny andiny faharoa amin'ny 20 lalam-panorenana dia milaza fa raha misy ny fialany ny filohan'ny repoblika dia ny filohan'ny antenymerandoholona no miantoka vonjimaika ny fitantanana ny firenena
ny didy larina faharoa ambin'ny folo tsipika ACC bara D3 navoaka fitsarana tamin'ny 7 septambra 2024 mikasika ny fahabanga toeran'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny fandavana andraikitra amin'ny mahafiloam-panjakana Vonjimaika ary ny fanendrena ny gouvernemanta ifandrombonana dia nanamarina ny fahabanga toeran'ny filohan'ny Repoblika sy ny fandavana filohan'ny Antenimierandoholona isahana Vonjimaika eo andraikitra io no ny antony manokana ny fanambarana nataon'ny farany ny mikasika ny tsindry ny fanerena ary ny antsojay niatra taminy mba tsy handraisany izany andraikitra izany dia tsy mampitombona ny taratasy fandavana sy ny famindra-pahefana amin'ny gouvernemanta ifarimbonana. Taorian'ny fitondrana ny raharaha nataon'ny filohan'ny Antenimierandoholona teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia nampiantso ny anaovana fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny Antenimierandoholona ny gouvernemanta ifandrimbonana ny andron'ny 12 oktobra 2024 teo tamin'ny alalan'ny didy navoaka ny filan-kevitry ny ministra ny 12 oktobra 2024 fantikanany andininy 420 lalam-pandrenana ny tsy fisiny fandaharam-potoana mazava mikasika izay zavatra hodinina tao amin'ny didy fampisamborana didy fampiantsoana ny Antenimierandoholona anao fivoriana tsy ara-potoana tsaparaka izany fa fanasazina sy valifaty vokatry ny fanambarana nataony mikasika ny tsindrina azo azy avy amin'ny gouvernemanta no antony nanaovana io fivoriana tsy ara-potoana no karakaraina tao anatin'ny amehana sy tsy fanarahan-dalàna io mba hanesorana azy eo amin'ny toerana mahafilohan'ny androm-panjakana azy. Akoatra izay ny lalam-pandrenana dia miantoka ny fanajana ny zon'ny olo-pirenena rehetra anao fivoriana ankalalahana sy fihetsiketsehana an-dalambe am-pilaminana andraikitra mitandro filaminana ny miaro ny mponina amin'izany ary mamela ny olo-pirenena tsirairay isitraka ny zony amin'ny fandraisany andraikitra. Noho izany tsy azo ekena ny fampiasan-kery tsy araka ny tokony ho izy ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny olo-pirenena sy ny fisamborana tsy ara-drariny nandritra ny fihetsiketsehana an-dalambe farany teo ary manameloka izany zahay marihana fataorian'ny erisetra ny tranga dia tsy manana fahafahana ndray anjara araka ny tokony ho izy amin'ny fampelezan-kevitra ny iray amin'ireo kandida ny rotsaka ho fidiana ho filoha-pirenena. Tsy aivina fa ny fahamarinana ny latsabato dia mifototra amin'ny fitovinjo eo amin'ny samy kandida foto-kevitra hijeron'ny fifidianana marina sy eken'ny rehetra mazava ho azy fa raha tsy mitovy ny herijika sy ny fitantanana ireo kandida amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao dia hampitrotraka sy hamafy ny krizy ara-panjakana sy ara-politika efa misy ankehitriny. Zay zany amin'ny fanambarana iny fa niry Razafy Manantany manantitrantitra moa zany andreo teboka samihafa efa nasogaditsika tato anatin'ny famakafakana isan-karazany zany. Manamafy zany izy ireo fa manaby ny any amin'ny zotra mpifidianana zay misy eto amin'ny firenena ary ny tranga misy farany teo zay mivakina tamin'ny somben-dahatsoratra nentinao teo enikajara koto manatsoa ny amin'ny fisina kandida iray zay tsy afaka manantanteraka fampelezan-kevitra kanefa tokony hisy ny fitovinjo an'ireo kandida dia anisany mampandringa ny fifidianana ho avy eo izany. Eo ihany koa ny fanaovana ny herisetra sy ireo trangan-javatra maro samihafa ary lehibe tamin'ny fanambarana teo ihany koa ny tsindry zay nahazo ny filohan'ny Antenimierandoholona rehefa nanambara izy fa tena izao ny famarinany ny adevitra momba ny zavatra nitranga ka nandavany ny fahefana izany. Ireny rehetra ireny dia tokony ho raisina ho zava-dehibe raha ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena zay nanao izany fanambarana novakitsika teo izany. Raha tsorina zany enikajy Rakoto Manatsoa satria manana ampahana minitra vitsivitsy isika telo mirahalahy ary mba hafana ihany koa mitondra fanadiadiana zany dia marobe zany reo antota taratasy tonga eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba hodiniana ho an'ny olo-pirenena iny fiarahamonim-pirenena ny solombavamboaka nametraka rekety misy 7 nisan'ireo solombavamboaka zay nangataka no hamarinina raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ilay didy mpanjakana zay nampiantso fivoriana tsy ara-potoana no tanterahan'ny lolo Madagasikara ny 12 ny volana oktobra kanefa dia mbola mitohy androany moa zany fivoriana izany androany fa 13 ny volana oktobra. Eo ihany koa ny taratasy izay napetraka Andriamatora Razafy Mahefa Herimanana mikasika ny fahavononana ndray andraikitra rehefa avy nanazava ny zavatra niantra sy nandro taminy izy ka tsy nahafahany naka izay andraikitra zay no ny tsindry zay nahazo azy ka nanerena azy mba tsy handray izany fahefana izany. Maro dia maro zany ny fiazakazaka ny raharaha amin'izao fotoana izao
raha hoany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa raha ny fivoaram-baovao dia azo lazaina aloha zany fa tena ifatohan'ny tena ho avin'ny fitoniana ny mety ho fanapahan-kevitra raisiny zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany na zany hitoy ho isika any am'izay hoe mety isiny fitoniana sy fandaminana zay na mbola handeha ihany am'izay mety hoe botsy mivily zay ka ny lalatery amin'ny alalan'ny lalamasaka mba ahafahana mampandany kandidam-panjakana zay efa tsekeny rehetra ary na ny décision raisiny zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay mbola nampitombo ny fehitrandro ahafahana manao fampilezan-kevitra zany aza dia manitsaka ny lalàna zay mifehny fifidianana ho 30 andro ihany no ambarana zany lalàna izany kanefa moa rehefa namoaka n'lay décision larana fa 720 tsipika ACC bara D3 ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mbola nanamafindray fa mitoy hatramin'ny fa 5 ny volana novambra ny fampilezan-kevitra kanefa ny fampilezan-kevitra nanomboka tamin'ny 10 volana oktobra dikan'izay tsy voaja lay 30 andro ao anatin'ny lalàna mifehny fifidianana fa lasa nisy fitarana zany lay 30 andro manodidina ny 5 andro anoany de ho isika ny aminy hoe mbola azo tanterahana ve izany fifidianana zany ary tsy mifanaraka ihany koa tam'lay fametrahana antota-taratasy zay milaza ny tsy fahafahana andriamatorabelona iandry asika fifidianana izay nahazony ny hoe incapacité de travail na tsy fahafahana miatrika asa no tokony ho tanterahana ao anatin'ny vanim-potoana ny fampilezan-kevitra zay zonomeny lalàna ny candidat kanefa de tsy afaka manantanteraka izany herinandro monja no nanemorana teo anivon'ny ACC ny fifidianana raha tokony amin'ny fahasivy zany de lasa amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra reny rehetrarehetra ireny de mbola manamaloka ary mbola mampiteraka ny adevitra maro samihafa kanefa tsy azo lazaina fa namaly ny fangatahany collectif de candidat ny amin'ny hoe fanemorana ny fifidianana satria dia ny collectif de candidat de mitaky ny fandravana zany ACC zany amin'ny fikarakarana fifidianana fa ny ametrahana cour électoral spécial no faniriny le collectif de candidat tsy mamaly ihany koa zany ny zava-misy am'izao fotoana izao ny amin'ny hoe misy ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ny am'izay mety hoe dingana samihafa eo anivo ny antenymeran-dolona satria raha ny nambarany fiarahamonim-pirenena teo de ohatrany hoe misy endrika fanasaziana ve sa valifaty ve sa inona tamin'ny alalany ty fanonganana ity ny faneho-kevitra akalalahana mazava zay zony andriamatora zafy-maheferimanana nanambarany ny zavatra niantra taminy satria iza moa no tokony anambarany izany amin'ny maha-olom-boafidy azy de mivahoaka malagasy amin'ny maha-olom-boafidy azy de reo nifidy azy tamin'ny alala mifidy vavety ary amin'ny maha-olom-boafidy azy de reo rehetra zay manana antoka am'izany androm-panjakana izany ka tokony ahafantatra ny asany androm-panjakana satria nivahoaka malagasy reo mpandoa rehetra dia tokony ahafantatra ny asan'izany androm-panjakana izany ary mifandray amin'ny sehatra iraisam-pinena ihany koa ny androm-panjakana ka nahafantatra ny antony nandavany izany andraikitra izany zay ny antony hilazantsika ny amin'ny hoe vao maika zany mihitatra zao raharaha zao indrindra moa ny trangan-javatra androany teneny osikely ka namoahana tsilera namoahana maimaika ny etana sy ireo antota-taratasy zay tao amin'ny braoany dia mbola manam-pirofo ny fahamakana zany amin'ny hanongotana ny fahefana eny amin'ny razafy-maheferimanana ka tratra ny trangan-javatra roa makadiry zany razafy-maheferimanana dia ny nampanekena azy ny tsy andray izany fahefana mahafilo avonjy-maika ny androm-panjakana izany na filoam-panjakana fa teo ihany ko ny nanonganana azy teo anivo ny antenimeran-dolona ka namoahana maimaika reo fitaovana sy reo antota-taratasy tao amin'ny brao fiasana zay mbola tsy nisy akory fandefasana antota-taratasy teny anivon'ny ACC mba ho amarinina ny zavatra rehetra zay natao teo anivon'ny antenimeran-dolona nandritra zay roa andro izay ary ny famindra-pahefana teo amin'ny filo raha ohatra ka zay no andraisana azy filo teo aloha sy ny filo vaovao zany
dia manam-porofony amina hoe feno de feno lay tsy fanarahan-dalàna, feno de feno lay fanolanana lalàna, irrégularité, violation ana lalàna marobe, feno de feno lay fanitsakitsahana lalàna na le hoe violation répété ihany koa miverimberina sy violation grave amina lalàm-panorenina eto amin'ny firenena sy ireo lalàna maro samihafa na lalàna fehizorona lalàna tsotra enikajy arakoto manatsoa. Ya zay no azotsika mitinana mihitsy fanira zafimanatany ny vaovao nisongadina zany tamin'ity tontolo andro ity fa teverina kely fotsiny fanirya mikitika sy mikasika ary ny zoron-damba tsika mpanao gazety no isan'ny voatotoina mafy ihany koa tamin'ity androany ity dia ateriko ny fanampim-baovao efa miverina am'lohany aloha zany ny compte-ny tokyrafalimanana fanira zafimanatany raha ny vaovao zay tafampita ty amintsika le compte-ny moa zany dia tany anatin'le telefona norobaina teo izay nisy nampiasa avy hatrany nanao nanisy sary le candidat larina fahatelo fikirakirana zany de hoe efa miverina am'lohany ka ny sariny am'izany de sariny manao akanjo manga ilay gilet ana presse iny zany no sariny ao amin'ny photo de profil ao de sariny eo amin'ny plateau en top radio kosa no eo amin'ny photo de couverture manina moa zany resantsika eto tena tsara ho fantatra ihany zany satria ny fisolokina ihany koa am'izao fotoana zao efa tena mandeha be voalaza moa raha ny fampitambavao avy amin'ny zoko be anankiray eo amin'ny asa fanaovan-gazety manaraka azaky akaiky de hoe efa mandray atanana izay tandrify azy ihany koa ny OGM zany nambaranao teo ny fisin'ny mpanao gazety tao amin'ny Real TV Mikael Andrianjaka zay isan'ny voakastanana ihany koa nandrina zany etsika izany akoatra ny mpanao gazety hafa izay niara-ny erisetra fa zao misy anarany ty zay hotonona io zany le compte tena izy am'izao fotoana zao zany ty ny compte ny mpanao gazety tokyrafalimanana satria efa tafaverina any aminy ray zany izy ty am'izao fotoana zao fa tsy izy zany le volomboasary be teo izay mpanao gazety moa tsy azon'izaniza terena mihitsy amin'ny hoe fironana ara-politika amin'ny maha-olo-pirenena mety manana zay maresy lahatra anao ianao fa ny fironana ara-politika eo amin'ny fanaovana ny asa zahay dia saro-piaro am'izay asanay zay tsy manao an'ireny zany fa tsara ihany ampahafantarina tahaka an'iny mihitsy fa zao fantatra ilay mampanao ny action sy nanao an'le piratazeny le sy ny soloky an'le compte-ny zandry tokyrafalimanana teo zany Tompitiana Sarah zay ny anaran'le vehivavy tononontsika mihitsy tsy maninona zany satria efa mba rehefa hoe efa nandalo kely tamin'ny asa fanaovan-gazety any izy ty ary manao serasera ny député Naivy Raolodinina am'izao fotoana zao kanefa mahavanina nyzany zavatra zany de tena tononontsika mahitsy mihitsy satria aloha ranom-baovao azo antoka ihany koa no mampita an'izany ary mpanao gazety namana no mampita ny vaovao efa nezahana no jerena teo tena tsy pihana fa tena tsy mendrika zany ireo sary rehetrarehetra zay moa le nambaranao faniry Razafimanatany hoe ataovy betsaka ny fandraketana tsara ny zava-nisy satria tena ilaina zany tena ilaina ny fahafantarana nyreo mpanakorotana rehetra tamin'ity androany ity zany ahafahana mahalala ihany koa rehefa misy ny ilana izany na manoloana ny fitsarana zany raha misy ny anao fitoriana na ihany koa manoloana ny fivoarany raha-pirenena raha toka ilaina ny famoahana ny tahiry-tsary mikasika an'izany izay mipetraka eo amin'ny tantara ihany koa moa de tena ilaina izany rehetra zany fa de manatitra ny fanamelohantsika amin'ny fandrahonana sy ny fikasihana mpanao gazety tsy azon'izanizaka tiana ny mpanao gazety manao ny asany ny fitaovana rehetra eny amin'ny mpanao gazety na fakatsary na telefôna na bloc-note na moto na fiara izay ampiasain'ny mpanao gazety eo mpanaovana ny asany eny mpizorana andeha hiasa na avy mirava avy miasa rehefa manodidina ny fanatanterahana ny asany dia tsy azo atao ninina mihitsy lalàna no miaro ao anatin'izay satria miantoka ny fahamarina toeran'ny demokrasia zany ary dia resahanay mahitsy ny mikasika izay de makahery an'ireo namana mpanao gazety rehetra zay mbola tsy sitrana ho an'ireo naratra am'izao fotoana zao ireo ataotsika hoe narary mihitsy satria dia tafiditra ao anatin'ny asa moa ny azakazaka ny anaty lacrymogène am'izao fotoana izao dia mankahery ny mpanao gazety ireo niarany erisetra androany ihany koa fanira Razafimanatany nazo fanamariana moa zany tsika nikajara kotomanatsoa fa lasa misy page manokana tokyrafalimanana hitantsika amin'ny sokatra zao zany
Voazao zany de gaga ihantsika satria taorina ny fahaverizana ny finday antoky rafalimanana zany dia lasa misy tranganjavatra teo aloha zany le page de couverture zany sy ny PDP-any na ny photo de profil dia novaina amreto de misy page manokana indray mitondra ny anarany antoky rafalimanana zay sarina candidat am'izao fotoana izao hoentitsika daholo zany fanazavana izany mba ahafahana milaza ny amin'ny izy ndray nijoboka teo iny any amin'ny hôtelinay ozy izy le soratra teo manahirana iny ary rehefa miezaka mizatsika mihintsika fa tsy tokony manao an'ireny azo antoko zay ary tsy sira falimanana koa le tsy sira tolo-janahary koa le nanoratra teo teto amin'ny plateau sira tolo-janahary no niresaka an'izay fa de tsara ny ampahafantarina an'izany tsika saro-piaro amin'ny asatsika ary saro-piaro amin'ny fifanajany ny hevitra samy manana ny azy ny farisen-dahatra ara-politika ho an'ny olo-pirenena rehetra samy manana ny azy ny mpanao gazety ihany koa tsy natao ampifalifaly eny an-daniny na ampamiramirana ny ankilany tsy natao amaly ny filan'ny candidat ray na ny candidat etsy na ny candidat etsy izahay mpanao gazety fa manao ny asanay rehefa iny tsy natao ahafalifaly ny mpitondra na ahafalifaly ny mpanohatra tsy natao anao zay sitrapon'ny mpitondra na zay sitrapon'ny mpanohatra fa izahay dia manao ny asanay araka ny tanjozotra mpanoratana na ny ligne éditorial la hitondrana ny firoronam-panoratana zany misy ny orinasa gazety ny tsirairay izay tsy maintsy ajaina ihany koa izany fa samy hafana rehetra zany no tokony hivadika ho harena eo amin'ny lafiny hita sy ny tsapa na ny information samihafa izay kirakiraina amin'izao fotoana izao izay fahasamy hafan'ny mpanao gazety izay ihany koa no ahafahan'ny olo-pirenena mahazo vaovao maro lafy ka ahafahany rehetra mandanjalanja izay no antony ilazantsika hoe na inona farisen-dahatra ara-politika eo amin'ny mpanao politika samihafa sy izay mety hoforonana ara-politika dia ny farafahakely ny tarafana ny fahaiza-miaina izy ireo ny fanajana ny mpanao gazety eny ampanataterahana ny asany izany ka antony mahasaro-piaro antsika mitranga tahaka izao manoloana ny raharam-pirenena izay mafampana ankehitriny dia averintsika ho jerena siratolo-janahary lay programa ho amin'ny rapitso satria misy mamerina manontany hoe ahoana sy ahoana le programa ho amin'ny rapitso efa misy ny sary ao ambadika ao izay nanehoantsika azo teo zany ho aneo anivon'ny collectif des candidats sady maraparana antsika ihany koa ny fanazavana zany ity ny sary zany fandaminana ho an'ny rapitso faniry razafy manantany dia teboka fito zany no iangana rapitso iangana ho isika tsy misy fanampanazavana moa hoe manao ahoana ny ho fizotrany zany fa ny fiangana zany reto hitantsika amin'ny sary reto ho amin'ny rapitso 7 oktobra 2024 ao anaty ny hetsika fotsy tarihan'ireo anivon'ny collectif des candidats mandra-pijerintsika an'io aloha zany zay hovakiko hojerena tsirairay io avy eo dia apatsahivina ihany ny hoe inona moa ireo antony zay fitakina atao amin'izao fotoana izao ny antony fitakina atao amin'izao fotoana izao izy menakavy dia tsotra ny isin'ny rafitra afaka mikarakara fifidianana madio apadio an'io fifidianana io ka izay tena mba ho safidim-bahoaka marina no hitranga rehefa ny ray hevitra ny candidat 240 amin'ny 340 dia mahatsapa fa tsy feno zay fepetra isin'ny fifidianana madio zay dia takina zay fifidianana madio sy mangarary zay be de be ny teboka zay ataotsika hoe tokony ilana fanadiovana sy fanatsarana lesy mpifidianana ny momba ny olombelona izay notendrena tateorina voapangany amin'ny hoe manao izay ampandany candidat sy ny sisa eo ny resaka fifangaron'ny raharaha-mpanjakana sy ny raharahana antoko sy ny sisa ny lalam-pifidianana sy ny maro hafa tokony hojereny zany ny fanarahan-dalàna ny candidat rehetrarehetra ihany koa dia no resantsika ombenombeny fa isan'ny fitakino reto collectif des candidats ireto no tokony isin'izay fanarahan-dalàna zay ho an'ny rehetrarehetra izany teboka anankiray lehibe ho ary ny zava-dehibe indrindra moa dia hoe ny fitaizanantsika
olom-pirenena ary niezaka atao mba hisoroana ny krizy hitranga raha ohatra zany ka ho atao bodongerona sy ho terena amin'izao endriny manahirana zao amin'ny tsy fisian'ny fifampatokisany eto amin'ny firenena ny fiatrehanany zany ny fifidianana izany dia ho ireo neviny collectif de candidat hoe aleo aloha atao ny ezaka rehetra mba hisoroana ny vao maika filetehan'ny firenena any anaty lavaka mangitsokitsoka manoloana ny efa lavaka lalina misy azy ao anatin'ny fahasairanana am'izao fotoana izao ireto zany mba hiteboka fito ny resantsika teo e izay teboka iangana raha pitso jerentsika amin'ny sary reto izy eny amin'ny Bariama Masina zany ho an'ny olona avy eny atsimo rano eny eny Tsimbazaza Tanjombato Anosibe avy any amin'iny faritra Androndro iny zany de afaka mamonjy aty amin'ity kianjan'ny Bariama Masina ity ho amin'ny raha pitso ny avy eny amin'iny faritra Apasika iny kosa zany hoe ny avy any Itosy avy any amin'ny faritra Tsimon-drano rehetrarehetra iny zany ny avy any 7 hektara ny avy any Andotapenaka sy ny sisa dia eo amin'ny rond-point Apasika indray zany ny fotoana ho amin'ny raha pitso amin'iny Andavamamba rehetrarehetra iny miainga eny amin'ny rond-point Apasika zany ny rond-point na Kazomanga ihany koa de point de départ anankiray ho amin'ny hetsika ataony eo anivon'ny collectif raha pitso zany hoe niny faritra Kazomanga Ambomanarina Antanimeniny ny avy amin'ny faritra Korondrano iny ihany koa zany de ity point eo Kazomanga ity no isan'ny akaiky indrindra azy ireo ny rond-point Anjanahary ihany koa dia point de départ anankiray raha ampitso zany ho an'ny hetsika fotsy izay tarihan'ny ireo nivony collectif de candidat sy ireo solombavambaoka ny Madagasikara izay fanometanana zany ao anatin'izay dia be ampilaminana eto Antananarivo zay ho an'ireo avy eny Ambohitrarahava Ankadikely Analamahitsy Anjanahary sy ny sisa zany dia eo amin'ny rond-point Anjanahary eo ny fotoana zany ao amin'ny raha pitso ny rond-point Ampasapito raha ity fampitambavao ity dia ambohi-piona an'ireo avy eny amin'iny faritra iny Mozole Ampasapito Nanisana Ambatobe Ambomirary sy ny sisa iny zany ny eny Beoririka ambony kosa zany hoe pont Beoririka ambony dia ambohi-piona an'ireo avy eo Akady Fotsy avy eny Andravoangy avy ety Ambojatova ambony ihany koa midina eo de tonga eo Beoririka ambony eo any avy eny Akady Tapaka sy ny manodidina eny ny eny amin'ny route circulaire 4 chemin dia ambohi-piona an'ireo avy eny Ambohipo Akatso Ambanidia amin'iny ilona Antananarivo iray manontolo iny zany dia ireo zany no toerana fito izay angana raha ampitso ao anatin'izay hetsika izay misy mpitarika avokoa moa zany ireo toerana ireo ary ny anivon'ny collectif de candidat zany no andamina satria dia ho eny an-kianja daholo izy ireo dia hitarika an'izay atao hoe diabe ampilaminana izay ary tsopian'izy ireo manokana ny hoe mila miandry ny toromarika avy amin'ny mpitarika hatrany zany izy ireo amin'ity diabe raha pitso ity zay zany ny fampitambavao mbola misy ve ny vaovao tokony ampitaina namana faniry Razafy Manatany ya miandry any Siratolo Janahary tsika satria Siratolo Janahary ihany koa zany dia naray ny vaovao izay avy any Fianaratsoa avy amin'ny mpanao politika tanora Izarefa zany manao faneho-kevitra ihany koa Izarefa de mbola mandrindra sy mandamina azy eo isy Ratolo Janahary rehefa mirafitra tsara zay dia ho alefa amitsika eo ny faneho-kevitra zany fa isika dia mahazo vaovao samihafa ny amin'ny hoe mihetsika ihany koa ny collectif de candidat ny amin'ny district ny Maroantsetra any nanao fanambarana izy ireo ary harotsaka amitsika eto mety tsy ho tratra androany angamba ny kianja Rakotomanaantsoa ny avany Maroantsetra zany fa efa mihetsika ary mandamina ny hetsika zay fanoherana ny fifidianana moa zany am'le endriny tsy madio sy le hoe fitakina mitovy amin'ny aty andrenivohitra amin'ny ACC sy ny CENI ary ny tsy fanekena zay tsy teratany malagasy manao mirotsaka marimarina kokoa zany ao anatin'ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ity ataona ity raha toa moa zany ka voatazona
izay fividianana izay satria mbola ifandroitana ny daty am'izao fotoana izao akoatr'izay mety tsy voatenitsika teo l izy fa horesantsika ihany raha namokany ny didiny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenina ny hoe fanemorana ny fividianana dia namaly tany amin'ny misy azy ihany koa zany ny candidat larina fahatelo ny amin'ny hoe tsy manaiky ny fanemorana ny fividianana izy ireo nisy voambolana mihitsy aza moa hoe isika ao amin'ny ACC ao etrany hafahafa ihany zany fomba fiteny zany isika ao amin'ny ACC ao zareo zany manahirana ihany zany satria ny ACC dia androm-panjakana hafa manokana ary raha eo amin'ny séparation de pouvoir na hoe fisaraha-pahefana hafa ny exécutif na ny mpanatanteraka hafa ny mpanao lalàna na ny antenne-mera hafa ihany koa ny mpitsara na ny ACC zany fa lasa aloha mba hoenotsika kely lay tsy fanekena ny fanemorana ny fividianana araka ny décision ny ACC zay nambarana Andriamatoa ihany Rajoelina de mba hitondranay rahalahy fa makafakana amitsika ihany satria mba misy zavatra azo ambara ihany am'zany hoe inona ny tena ao ambadika sy tena tiany lay laharana fahatelo zay resana am'zany adevitra zany fa hoentitsika aloha izy afaka manome toromarika ny ao fandrarana akabeany tarihany si zany vonina ho sy Ratolo Janary dia malasatsika eno an'izay fanazavana entin'Andriamatoa Rajoelina andrindrina izay dia zao ny zavatra mitsanga androany efa namboka fanapa-kevitra ny ao anivon'ny ACC hoe aloha hevitra kely indray ny fividianana hono zay mbao Antananarivo tsy mety amintsika zany marina sa tsy marina tsika vonina sa tsy vonina atsakany tanany zay vonina zalo dia eto amin'ny teny any ao amin'ny ACC ao hoe tsy tokony manao an'izany isika satria efa voafaritry ny lalàna hoe amin'ny 9 novembre ny fividianana dia zao zany lazaina zareo indray hoe atao amin'ny 16 novembre zay tsy vonina tany tokony tsy vonina satria efa mitenitsika hoe isika moa amina asa tahaka izao dia miezaka mitondra ny fizaram-baovao maro lafy iny no nambarana Andriamatoa Rajoelina andrindrina tany mpanaovana hetsika ara-kolotsaina tany hetsika ina moa zany tsy hitamono izy na propaganda na tsy omaikotsiny ianao raha mahatonina zay hetsika ara-kolotsaina zay satria ny artiste ny tena manao ny basy eny spectacle zany fampisehoana tany mpanaovana fampisehoana tany zay nanatanterahany mety hoe fandraisam-pitenenana zany fa de hoe tsy manaiky ny fanemorona de atsangano ny tanana de rehefa nijery antsika nisy nanangana ve fa teo tsisy nanangan-tanana am'le hoe tsy manaiky an'le fanemorona eo anatry an'ireny zany de mametraka ny lafiny fanady adina ihany zany tsika ny amin'ny hoe io moa zany fomba ny amin'ny hoe mba tsy manaiky fa mba miziriziry am'ilay fahasivy ny volana novambra na zany na tsy zany rahay anisan'ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao vokatry ny averitsika tsara vokatry ny nanjohan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tokony ampiarana ny lalàna de miembotra ny fividianana ary tsy miembotra candidat Robelandry azafady indrindra satria indraindray kely tafajabaka an'le anarana vokatry ny nahazo any candidat Robelandry rehefa ifotorana ny andiny fa 720 ao amin'ny lalam-pandroenana zany fa ny fitakin'ny candidat de tsy mitaky ny candidat hoe aemoro ny fividianana tao anatin'ny fitakina efatra fa mitao zany de tsy ekena ny firotsahana Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny tokony hametrahana cour électoral spécial hamoaka ny tena voka-pividianana sy karakara nylay ikirakila nlay raharaha-pividianana fa tsy ny ACC ary ny tokony hanaovana fandaminana momba iseny io sy ny hoe tsy tokony gouvernement collégial no hitatana ny firenena tsy mbola miteny zany ny candidat hoe aemoro ny fividianana fa nitrangany Andry Rajoelina no nahatonga ny adevitra hoe tsy possible satria ho an'ny fampiaran-dalàna satria miantokanatandanana ny collectif fa ato moa zany tonga de efa mandeha le diversion hoe tsy eketsika l izy mba tsy andola zay le izy fa ny adevitra de zao hoe tsy ekena ny firotsahana Andriamatoa Andry Rajoelina
mba tsy tonga am'le adevitra azy zany satria misy miresaka manko any iny zavatra resahany iny diversion iny mba tsy atonga ny adevitra iresaka momba azy dia any mody fanoherina ny ACC izy ka raha raisin'zay de hoe mitovy zany le séance na collectif zany hoe indirectement hoe tsy mitanila ny tsy mitanila ny ACC zany reny zany coup de com daholo zany reny sy resaka diversion politique amin'ny tonga de fomba fijery lafimpanadihadiana azy zany fa ny tokony fotoran'ny ACC amin'ny fanemborona fifidianana dia nitrangana azo an'Andriamanitra de fampiaran-dalàna ary mazava ny reketina apetraka zany sy ny tokony mise en œuvre an'izany lalàna zany enikajy ara-kotomanatsoa zay mihitsy ny fampiarana ny lalàna io ny tena lesoka lehibe ary raha nampiarana araka ny tokony ho izy lalàna teto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara fa ny Razafimanantany dia azo everina amin'ny lafin-javatra maro fa tsy tonga amin'izao teboka izao akorytsika tsy tonga amin'izao tranga izao akorysika izany manoloana ny fiainam-pirenena inona moa ny zavatra ny soteto ny tsy efa nangatahantsika nitakintsika tsika mpanao gazety na merimerina foana fampiarana lalàna fa nisy teto raharaha izay ahitana tompona andraikitra mahavoatontonona tompona andraikitra samy hafa io na resaka volam-panjakana io na resaka re-pirenena io fa ny Razafimanantany na resaka fitondratena ihany koa satria nisy scandale resaka fitondratena io nisy an'izany rehetrarehetra zany izay ambarantsika io tena manotohina mafy ny fahamendrehan'ilay fitondram-panjakana inona moa ny tena olana lehibe amin'izao fotoana izao hoe ilay fahamendrehana amin'ny fitondrana firenena mihitsy ene no tsy hitany be sy ny maro taratra itsony ka mahatonga n'ilay halalany le tsy fifampatokisana eto amin'ny firenena misy irika maro samihafa ny eto amin'ity firenena ity ny fandimbe izay nahafahana nanapirofo raha ataony finiavana nanapirofo ny amin'eo fanarahan-dalàna fa tsy nitrangy zany na resaka olana momba ny are-pirenena io trafika sy business samihafa na resaka momba ny resaka fitondratena io scandale sy ny sisa na resaka momba ny resaka volam-panjakana io ny fanodikodina mbola-panjakana sy ny sisa ny cour des comptes ene fa ny Razafimanantany teto no nilaza fa de misy vola ny covid io vola tokony hitsabona ny covid no tsy nandeha amin'ny laoniny nisy nanodikodina nisy fandikan-dalàna fa nisy nanisy sira ve nisy nanisy toyany ve zany rehetrarehetra zany no irika azo nararoto natao anatin'ny 9 taona 5 taona nampisehoana ny tena fanarahan-dalàna ka nametrahana ny fifampatokisana teto amin'ny firenena raha tokany isy ny hitsiny sy ny rariny sy mifampitoviana ny rehetra fa saingy tsy nisy zany de tonga ity ny fifidianana de mbola misy mieritreritra ihany anao hitsindalana mbola misy eritreritra ihany anao lalany rinina ary mbola misy mieritreritra ihany amin'ny hoe mikipy daholo ny olona rehetra fa izay rery ihany ny mahiratra eto amin'ity firenena ity ka izay tiany atao ihany no marina sy mety eto amin'ity firenena ity izay ane no iantsona antsika rehetra satria ny antony de tsotra samy malagasy daholo ary tsy misy ampahana malagasy ny vahoaka malagasy eto zany azo tenenina ny amin'ny hoe ianareo de tsy misy lanja no iretsy na iretsy de misy lanja no ianareo fa fotoana ny fifidianana de fotoana amerenana ny fitoviany rehetra ny vaton'ny olona tsy manakely ofana andeha ifedy de mitovy amin'ny vaton'ny ministra anankiray miditra ao amin'ny birao-pifidianana ny vaton'ny olona ty andreny vohatra miasa amin'ny birao de mitovy ny vaton'ny any ambanivohatra mpiasa tany anankiray zay ane le hoe fampitoviana ny rehetrarehetra raha vao tonga amin'ny fotoam-pifidianana de raha ireo mpifaninana milahatra hiatrika fotoam-pifidianana fa ny Razafimanantany no mahita fa tsy hitovy ny rehetrarehetra manoloana an'ilay fifidianana de inona moa ny eloka hitakina amin'ny fomba rehetra ny amin'ny hoe tokony isy ny fifampatokisana tokony isy ny ataontsika hoe fifanarahana samihafa mba isian'ny fifidianana eken'ny rehetra sy hitondra filaminana ary fitonina eto amin'ny firenena de zany rehetrarehetra zany no anton'ny fitakina ka tonga amin'ireny ataontsika hoe herisetra ataon'ny pomba ny kandida ny Rajoelina tahaka izay nitranga teny ampasapito reny tonga amin'ireny asa-koropaka any anivon'ny antenimeran-dolona analana Andriamato Hermanana Razafimahify reny na maro azany mikikany amin'ny hoe tsy ara-dalàna ane ty zavatra atao ty fa de hoe mieritreritra hampandeha ary hampahomby hatrany ny resaka hitsindalana eto amin'ny firenena ka samy malagasy daholo tsika dia didy sy andraikitray ary na maolo-pirenena na ampanao gazety amampanao gazety no mitondra ny famakafakana mifanandrify amin'izany rehetra zany mba hifanomezantsika voninahitra samy malagasy eto hoe mba hifampianona mba hifanajany satria dia samy tompo tanindrazana daholo fa tsy hoe anampahana olona nampindramina fahefana ihany akory ty Madagasikara ty ka hoe azo atao amin'izay tia nanaovana azy eto zay sy zay angamba anao sika ambara fa ny Razafimanantany fa mihoatra moa ny amin'ny efatrora efa adiny 9 sy 10 minitra raha ny fotoana efa nivoritsika teto efa naomboka tamy 7 ora sasany maraina izahay ny teto nandinika sy nitondra nyty fandaran'ity fany Razafimanantany tena marana sika satria na isika koa raha mila mitsitsy ny aina satria
mba hanao fampatsahivana ara-tantara kely fotsiny enikajara kotomanatsoa ny tolona raiky amin'ny 77 dia 7 volana be zao no nanatantera ny herivelona rahasalamy izany ary rehefa tonga moa ny herivelona dia nizara roa izy dia misy ny herivelona Madagasikara tao amin'ny Rabe Arivelo no tondran'ny MFM izany ny herivelona rahasalama dia mikajany 7 volana be zao ny crise ny 2022 crise post électorale dia enim-bolana zany nanomboka ny janoary 7 janoary ka hatramin'ny 9 ny volana jolay niala tany Thomas natao ambody atafana ny filoha amiral Didier Ratsiraka ny tolona zay 7 nanonganam-panjakana nety ny Andry Rajoelina nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana marsa zany 3 volana tsy fantatra zany faharetany ty hetsika ataony ny candidat raiky ambin'ny folo ty fa 2 herinandro amin'ny sabotsy zany zao rapitso no nanombohan' zay tolona zay asa raha le tamin'ny voalohany zany dia 7 volana dia avy eo ny ena em-bolana dia avy eo ny ena 3 volana asa ho 4 herinandro ty 3 herinandro ve na ho 2 volana na ho 2 volana fa manao fampatsahivana ara-tantara fotsiny ka ho antsika mpampita vaovao moa zany amin'ilay vaovao maro lafo zay zany amina tranga tahaka izao dia mitsitsaina ihany tsika satria mbola betsaka ireo fizaram-baovao samihafa ny sary farany ho alefantsika angambany dia fanehon-kevitry ny namana azy zarefa avany fianaratsoa satria mahita ny tranga misy eto amin'ny firenena dia tsy tsy tafatombotsiraka tsy haiko moa zany na mety indray zay fiteniko azy zay fa itsy moa no mpandeso ny fitsipiky ny teny malagasy ato amintsika ato dia tsy tafatombotsiraka zany ny namana azy zarefa dia mitondra ny fanehon-keviny zany hoentiny eto amin'ny angaredana ny amin'ny tranga rehetra zay amseho teto amin'ny firenena dia izay angamba no amarana anazy rehefa aveo fa enikajy no hanao ny fandaminana amin'izany rehetrarehetra izany dahoary faly miarabantsika rehetra zay manaraka ny fandaharana amin'ny reto fahita lavitra sy onjapeo zay mampita n'izao angaretiny zao miangy avy aty Fianaratsoa ny havanareo ery Tina Jaref manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny efa ela tokoa isika no nandroso ady-hevitra tadidio tsara fa naroviana dia ny hevitra samihafa mifanakalo no tonga amin'ny hoe marimaritra raisana ary raha tanindrazana no jerevana dia tokony homena lanja ny ady-hevitra taorinan'ireo négociation maro samihafa hoe tsy misy mipika dikany hoe tsy misy mipika zany dia mbola tsy tapaka ny ady-hevitra zany hoe mbola anatin'ny mifanakalo hevitra sy miady-hevitra isiny marimaritra raisana mba hahasoan'ny tanindrazana isika ny magaga nefa dia misy ireo endrika tsorona mahitsy hoe barofo pahefana zay miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao efa niporofo-tsika moa hoe mifanohitra ny tenin'ny gouvernemanta raha nandiso ny filazana andrimatoa Razafaherimanana momba ny fomba nanerena azy hanao renonciation ny fandraisana an'ilay article 46 alinéa 2 ao anatin'ny lalam-panorenana zay hoe amindrana ny fahefana any amin'ny gouvernement collégial satria raha ny marina raha toa ka candidat andrimatoa filohan'ny Sénat zay vao tokony tonga amin'izay schéma izay tsika tsy izay nefa ny zavatra nitranga fa mbola tamin'ny 4 volana septambra dia efa nanao fangatahana ny hevitry ny ACC ny prime ministre zany hoe efa hita sahady fa voahomana le izy tadiditsika fa manandanja be eo amin'ny ivony tanindrazantsika ny hoe Andriamanitra andrinanahary Andriamanitra tsy azo vazivaziana ka hoe anaovana fitaovana andrebirebena sy andemena ny sainy vahoaka ny fivavahana fa azany loha samangina no jerena fa zanahary eo atapony loha ozy ny fomba fitenitsika hitatsika zany fa nanomboka tany dia efa nisy ny endrika barofo namindrana an'io fahefana io tamin'ny alalan'ny fandraisan'ny article 52 tao amin'ny lalam-panorenana zay tsy misy fandraisany amin'ny raharaham-pifidianana izany rehefa tonga moa zany ilay révélation dia nisy fikoropahana teo anivon'ny androm-panjakana ary ny mampalahelo moa zany dia misy ihany koa ny barofo fandikana ny lalam-panorenana satria raha ny voalaza ao amin'ny andalana faharoa amin'ny andininy faefatra amin'ny valopolo amin'ny lalam-panorenana mahakasika ny session spéciale momba ny Sénat rehefa tsy siéger ny Assemblée nationale dia tsy afaka misy raha goavana
tiniana akoatran'izay efa voafaritra ao amin'ny décret momba ny izay ilan'ny gouvernemanta n'izany fampiantsoana manokana izany a makasika eny andraikitry ny Sénat zany. Ny zava-misy nefa dia ireo sénateur no nangataka ny sina fivoriana manokana na ny terme nampiasainy zareo moa dia hoe tsy ara-potoana. Misy dikany lehibe ny terme amin'ny lalàna na ny terme juridique samihafa ny hoe session extraordinaire izay miaraka anatin'izany ny chambre anankiroa sy ny hoe session spéciale izay nomena manokana ny Sénat amin'izay andraikin'izay androm-panjakana faharoa azy eto amin'ny firenena zany. Ka hitantsika moa zany zao nitsanga androany fa voalohany zany namindrana ny fahefana any amin'ny gouvernement collégial izay tsy ara-dalàna fa barofo sy ny hoe ny fidianana ny filohan'ny Sénat androany. Ya mbola misy toyany angamby ny fanazavana teo iny nahazovana kely ny zanaky ny faritany fianarantsoa tato anatin'ny fandaharana angaredona rapitso mbola iverenatsika zay misy vahiny samihafa ihany koa zany fa de zao zay ihany koa no amaranantsika ny fandaharana point anankiray fotsiny melohany tena marana ny mpanao gazety Sirato Janahary azy ireo rehetra niara-ny herisetra teny Pasapito dia afaka mametraka fitoriana. Ny mpanao gazety niara-ny herisetra afaka mametraka fitoriana ary amporisihana mihitsy mba handeha araka ny lalàna ao anatin'izay filaminana no eritreretina teny ary zay no nirsona zay no mot d'ordre efa tao anatin'ny tapabolana zao tsy nisy mihitsy ny hoe fikortanana sy ny sisa fiantsona firaisakina no nataony collectif des candidats tsy nisy fiantsona teny hoe ndao ifandrafy tsisy incitation à la haine natao teto natao teny sy ny sisa fa tena hoe firaisakina manoloana n'ilay hoe diabiam-pilaminana izay ijoroana izany noho ny fiaverana fa misy rariny tokony ijoroana sitakina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nefa nisy an'ireny tranga ireny dia fampatsahivana fotsiny zany ty ampamarana ny hoe fotoanany teknôlôjia zao mipetraka daholo ny sary mikasika azy ireny ary anterina ny famporisihana ny amin'ny fakana sary moa mba ampiariary hoe iza ny nanao inona ary inona ny nataon'iza manoloana n'ireny zava-mitranga ireny. Ny momba ny tontolon'ny asa fanaovana gazety tena mahasaro-piaro anay io ary izay eo anivon'ny fédération ivondroana mpanao gazety eto Madagasikara dia tsy maintsy mampiariary sy miresaka mahitsy ny herisetra rehetra mifanandrify amin'ny asa fanaovana gazety manjo ny mpanao gazety ary tsy azo ekena mihitsy ny hoe fisinandehan'olona na avy amin'iza manao herisetra amin'ny mpanao gazety tsy fikasihan-tanana ihany no herisetra fa ny fikitihana ny fitaovana ampiasain'ny mpanao gazety dia herisetra ihany koa ary de tena meloina mihitsy maromaro ny anarana sy ny sary efa tonga ity ampelantananay amin'izao fotoana izao ary de arahanay akaiky be loatra ny message ko ato manakoako any amin'ny bureau any fokotany any Antsiranana ny fandaharana angaredina ozany na manavy any Antsiranana amin'izao fotoana izao manao fitarainana ny any amin'ny fokotanina Amboditsiry eny amin'ny fitantanana zany fokotany zany amin'ny resaka antoko de misy manao hoe tandre mba mailo fa sao de misy olona mody ampanaoviny olona akanjo fotsy kanefa mitady anahirana rehefa eny akanja be loatra tena be loatra tena Pasapito moa de fantatra hoe nisy ray aman-dreny enina amby enimpolo taona niaran'ny herisetra ihany koa izay le etsotsika hoe atao betsaka ny fakana ny sary de jerena izy ireny ara-porisihana hitondra ny raharaha io natrehany manam-pahefana ireo izay voatohitohina rehetra amin'izany satria ny anivon'ny collectif des candidats ihany koa de efa mametraka ny amin'ny hoe mametraka karazana vovonana zany ahafahana manangona an'ireny information rehetra ireny ahafahana miaro an'ireo olona izay mety voatohitohina ihany koa tao anatin'izany raharaha rehetra izay izay masaka Sirato Janahary mbola be dehibe ny vaovao ato fa aleo tapiarina amin'izay valakitsika. Ya akasitrahana indrindra ianareo izay niaraka taminay to anatin'ny angaredina tamin'ity zoma ity ny zavatra nitranga rehetra tamin'ity anio ity de nentina teto mivantana na ny teny akianja na ny fandehoan-kevitra avy any amin'ny toerana maro samihafa nirana Madagasikara isaorana ihany koa ireo vahiny izay tonga teto
isolo ny aina Andrenarivo, ny Solombaboaka Todisoa Andriamampandry, ny mpanolo-tsaina eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra Clémence Rarnirina, teo ihany koa i Ertina Jaref izay mbola hoentina moa iny toy ny fanehoan-kevitra iny raha pitso ho alamitsika eo ny fanondrana makasika ny satria ny fotoana manapetra tsy azo ivalam-parana, elana tsiny ny fioaran'ny fotoana kely noho ny antony maro samihafa satria izay fanampim-baovao zay dia mbola nandrasanay hatramin'ny farany natonga nyity Angaridina ity somary nitatra kely nisy ny vaovao zay tena nisongadina tamin'ny teny ity ka miroso makany amin'ny fanarahan-dalàna ny firenena satria hita zany aloha zao fa dia nisy ny fitsarana, tsy fitsarana moa zany fa ny fitondrana ny rarah makasika ny rina izay GNTIM, nisy ny fahafahana izay azony tamin'ity anio ity ho arahantsika ny toyny hoan'ny amin'ny manaraka satria raha ny resahana zao dia amin'ny faraka amin'ny 30 volana oktobra ny fotoam-pitsarana ny ekipa teknika rehetra ao ambadika zao sary zao dia torana fakasitrahana sy fisaorana ireo mpanao gazety rehetra teny atoerana izay niaritra ny ainandro, niaritra ny zava-nitranga rehetra teny ka nahatonga an'ireny herisetra reny ihany koa mankaheran'izy ireo amin'izay zavatra iainany izay. Ankasitrahana ireo onjapeo, ireo fahitalavitra izay nandefa ny Angaredina tamin'ity anio ity isorana ny mpanao gazety Nkajy Rakotomanantsoa, Arifidra Manandraibe, Ifanira Zafimanantany izay ny toto na fotsy nandro na masaka teto amin'ity sehatry ny Angaredina ity. Manome fotoanareo zahay ho an'ny rahampitso indray amin'ny toy ny diabe ampilaminana ho an'ny rahampitso omena eto ny Cyprien zay ho an'ny rahampitso fa dia atreo aloha ny fiarana ho an'izao makasitraka indrindra tompo lasy tompoky vavy mametraka mandrapiresaka mandrapitafy.